Tompolasy tombovavy manantotra ny arabo mba ampirarintso antsika rehetra izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada amin'izao andro vaovao izao. Alakamisy 4 May 2024 isoran'ilay nahary no ny nanomezany antsika n'izany andro izany satria raha tsy teo izay fitahina sy ny fitantanany ilay nahary zay dia tsy ho afaka iresaka sy fanerasera amin'ny alalan'ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada isika mianakavy. Akoatran'ny izay dia arahaba tsy misy anavahana no atolotra antsika no anterina amintsika na ianao tantoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina any dia iray ihany sika. Inona no maha iray antsika dia i Madagasikara malagasy isika ary zay no tena foto-kevin-dehibe amin'ny resaka izay atao eto samy saro-piaro amin'ity firenena ity isika mianakavy izahay eto Tanindrazana dia miatrika ny raharaha mivantana ianareo any ampitan'ny ranomasina any dia miompo-po mampana aminay eto Tanindrazana satria dia maro tokoa ianareo any ivelany any na ny antsy Afrika, ny any Amerika, ny ao Frantsa tena bobaka be savitany, teratany malagasy mahatsiaro sy hoe manana didy amin'izany tanindrazana izany. Inona no itambarana hoy isika misy raha iraisanao dia ny maha-malagasika dia rariny loatra raha samy saro-piaro amin'ity firenena ity isika mianakavy. Isorana ety ambolohany ireo teknisianina marobe izay manao ny entso zavatra amin'ny fanatontosana ny resaka teknika dia eo ihany koa ireo ampisehatra izany eo namana fanira zafy manantany afaka minitra vitsy eo dia iakatsehatra eto ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara atao amin'ny distrika Nambohidratrimo sady manana andraikitra ihany koa eo amin'ny ivon'ny teny meram-pirenena ao Bromahatra zany questeur fahatelo dia tsy zany fa ny député Mamy Rabendrina maro ihany koa moa no andraikitra iantsoroany fa dia ny fiakarana plateau takantony sy ny anjara eto miara-manonja MPS Radio Mada dia zava-dehibe ihany koa akoatra ny samandrara zany indrindrandrindra amin'ny hoe député fahefana mpanao lalàna eto amin'ny firenena azy. Akoatra ny izay ihany koa dia mampahery an'ireo havana maro samihafa izay namoy havana, namoy ray, namoy vady, namoy dadabe sy zay hoe namoy havana akaiky zany dia mitondra ny fampaherezana ho an'izy ireny tsy misy akanavaka mihitsy ny miara-manonja zany moa dia fa nao matetika eto amin'ity fandaran'ity satria dia iray ihany isika rehefa misy ny midona sy manjo amintsika rehetra any dia midona ihany koa aminay aty amin'ny fandarana takantony satria iray ihany isika anisan'izany ohatra tsongaina ao anatin'izany ny nandaozan'ny ray aman-dreny anankiray izay manana ny maizy azy tokoa raha ny hoe fitondrana ny traikefa teto amin'ny firenena Razakarivoany Victorien zany olon'izany tompoko akoatra ny hoe hafanana azy eo amin'ny resaka mozika, eo amin'ny chef de chœur azy tamin'ny amina chorale tao ambony amboaram-piderana tao Ambato Fotsy Avaradrano tao dia nanana ny zay anjara biriky noetiny ity ray aman-dreny ity Razakarivoany Victorien tamin'ny mbola nisian'ny Solima Sultany malagasy. Taty aoriana moa dia privatisé izy io fa tamin'ny fotoanandro tany amin'ny deuxième république tany dia Solima no anarany. Teo beoritrika teo ny Brone zany mbola Agip ny teo tamin'izany dia avy eo moa zany lasa reny kompania vahiny reny dia natao hoe Solima le izy Sultany malagasy fa dia nitondra ny anjara brikany sy ny traikefany izany ray aman-dreny zany tamin'ny teo anivony izany hoe Solima Sultany malagasy zany. Io no iankinan'ny toe-karem-pirenena hatramin'izao dia hitantsika amin'izany fa tsy azo hoe lalovam-potsiny ny zavatra tahaka an'izany ka dia mankahery zany ny fianakaviana sy ny havana akaiky sy ny mahafantatra rehetra ny tompokila Razakarivoany Victorien ny ekipa rehetra eto amin'ny miara-manonja indrindra ny zavatra noetiny teo amin'ny firenena tamin'izany hoe Sultany malagasy tamin'ny fotoanandrony izany. Izay ny momba an'iny fa raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia famakafakana toy ny mahazatra zay miainga amin'ireo loha hevitra zay notsongaina tao anatin'ny betsaka izany. Eo moa mbola isy ny fanazavana hoentin'ny namana izatsokajany rehefa avy eo
fa ny zavatra hita amin'izao aloha dia efa tenenina foana hoe ty fireneny tyany tsy vitan'ny teniteny fotsiny na hoe eny amin'ny micro fotsiny na hoe eny akalamanjana fotsiny manoloana ny vahoaka marobe rehefa mahita vahoaka marobe de taitaitra de hoe atao an'izao fa mila fanarahana ny lalàna izay misy ny lalàna tenenina foana misy ny lalàna fa le izy a tsy tokony hoe misy a natokana tsy maintsy manaraka an'io lalàna io de misy ny natokana tsy maninona na mandika an'io a lalàna io ary taona ny fifidianana ny 2024 ary molana mamfisin'ny filohan'ny antenimera-pirenena tamin'ny fanokafana ny fivorian'ny antenimera-pirenena fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity taon'ity zany a filohan'ny antenimera-pirenena madame Christine Razanamahasoa tamin'ny kabariny zay kabarindray aman-dreny tokoa ny nataony fa tsy de hoe mipasoka ny fitondrana fa de teneniny tao no marary vahoaka ny jirama tsindrona rongony potika amin'ny fanabeazany eto Madagasikara de isorana be deaibe ny ray aman-dreny madame Christine Razanamahasoa ny momba an'izay dikan'izany tsy miteniteny fahantany isika amin'tony miara-manonjy tony fa efa lehibe an'androm-panjakana mihitsy no miteny ary zay raha teo no anjara ny solombavam-bahoaka ary filohan'androm-panjakana fa tsy hoe nde hipasokatsy na hipasoka an'ity fa rehefa mety de mety rehefa tsy mety dia tsy mety de zao zany zao a hoe fifidianana ny resaka administration tompoko administration am-panjakana ny resaka hoe tontolon'ny asa-panjakana de tsy tokony afangaro amin'izany resaka hoe manohana na mivantana na akolaka olona zay eritreretina hoe ho atosika eo amin'izany toeran'ny filoham-pirenena izany tokoty tsy zany na nenjehana sy ny nanankanana ny fitondrana teo aloha nenjehana tamin'izany eny ny régime ny fitondrana ny président Marc Ravalomanana na de tsy zany ara no fotokevitra nenjehana tamin'izany eny ny régime na ny fitondrana ny tarihan'ny président Hery Rajaonarimampianina izay nidombiasany ity fitondrana ity tamin'izany ny akamaroniny ao anatiny izao régime izao tompoko de tany ivelan'ny fitondrana na tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana na tamin'ny andron'ny président Hery Rajaonarimampianina ny TGV sy ny RD sy ny mpanohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao tamin'izany de tany ivelan'ny fitondrana ary na vaivay mihitsy ny fanakanana hoe ohatra zao tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana nisy an'izany hoe team fanabeazany zao fa de taty amin'ny andron'ny président Hery Rajaonarimampianina koa nanana ny atao hoe rafitra izy any amin'ny tokony misy azy any fa de nidradradradraina hoe tsy tokony ampidirina amin'ny resaka tontolo politika zany resaka asa-panjakana ve de ahoana ny olo-panjakana no asaina manao resaka toko politika ary na hoe mivoy fotokevitra toko politika tsy tokony za mihitsy le izy fa raha ny tamin'ireo fitondrana teo alohany filazana ihany koa mibetsaka hoe manafangaro ny resaka raharaha toko politika sy ny raharaha-panjakana zany no mivoizana fa ny tena marina tamin'izany de hoe tsy nisy hoe fitsabahana tarisitatsy fa ny olona ihany koa tsy terenao izy na hoe sakananao izy amin'ny fotokevitra politika zay tiano arahana tsy zay fa malalaka fa ny amin'izao fotoana zao eno ny an'izany resaka hoe zap eo nivony fanabeazan'izany de efa mandeha daholo ny orangeisation any amin'ny rehetrarehetra any de misy londoha ampisorona manao ny ketrika zay le filazan'ny tanora azy manao niketrika rehetrarehetra de mifokotany menan'izao ny chef fokotany hatram'izay tsy menako zao vao mena ny inony ty ny chef district zao le hoe mena 4 sinsisa so de lazainandreo hoe mialona ny tomobilina omen'ny chef district tsy any tsisy resaka mialo an'izany eo fa le hoe domy tapany andoha erany ity tambo rehetrarehetra sy trampanjakanyity lokona orange daholy zany ene de mitaza potsiny manoloana n'izany rehetrarehetra any zany ene fa misy fetraikany na tiana na tsy tiana na mivantana na akolaka ianao hiatrika fifidianana de ahoana no hoe asongadany ity na asongadana ity ny resaka neutralité de mila mipetraka eo amin'ny resaka
fitantanana ny raharaha-mpanjakana administration resaka fitantanana io ny au niveau primature moa ny lehibe an'ny administration eto amin'ny firenena zany no lazainy lalàna tena tokony mandonda tabatra mihitsy zany eo amin'ny primature ao amin'ny raharaha zay atrehantsika hoe na iza mitondra anarana hoe asam-panjakana manao ny asam-panjakana egal asam-bahoaka de sy tokony ho larolaroana amin'izany resaka hoe orange zany tsy hoe le ny loko orange zany maninona fa le fampiasana azy ao anaty iza moa tsy mahalala ny dikany hoe orange tony zao menamena hoe miara-manonja de samy manany lokony daholo zany ty resaka tonko politika ty sy ny hoe firehana politika io samy manany safidiny ohatra ny lokona tômôbila ny sasany loko maintimainty ny sasany fotsifotsy fa misy heviny iny matoa le fiara zany lokon'le tompony maitsomaitso io koa mbola misy karazany na lokon'le tompony maintimainty de misy dikany aminy iny misy message iny misy afatra iny zay le izy fa ny loko tsy mandehandeha fotsiny am'izao misy masamisasa miteny io ne loko inona koa mampitabatabanaareo am'izany ny loko misy dikany ny lokony Ukraine zao mangamanga sy mavomavo mitovy amin'ny lokony commune mangamanga sy mavomavo de ohatran'izay misy dikany daholo io zavatra rehetrarehetra io misy dikany ka itsika hiatrika fifidianana dia hoe orange io tsy resaka hoe felonana fa le hoe foto-kevitra mila mazava tsara eto amin'ity firenena ity fa aza fangaro ilay izy ny sasany tamin'ny fotoanandro ny pingapingery nanentsika an'izao tsy mety hoe atao tim daholo zany ty rehetrarehetra ty atao HVM daholo zany ty rehetrarehetra ty nefa am'izao fotoan'izao hitany tatitra ny tonga ty hoe mandeha daholo ty resaka orange sy manodidina an'izay ty de raha vao orange anizy zany de fa misy fampitakevitra ao anatiny misy fampitakevitra ary ny olona tsy adalakory fa misaina tsara ny olona mandinika misy ny fampitakevitra am'ireny resaka loko ireny de vo resaka any am'zapy zao hoe sisy tontolo ny fanabeazany alefa daholo ty resaka rehetrarehetra ty dia izany no tokony hoe mila jerena daholo ny zany rehetrarehetra izany inona ny mahatonga an'izay tsotra mahatonga an'izay misy tsy mahatoky tena ao zay fotsiny io misy mikoropaka ao inona ny mahatonga ny sasany tsy hatoky tena fa maninona no mikoropaka maninona no manao zavatra mihoatra ny fefy maninona no manao zavatra tsy araky ny lalàna maninona no dikaina ilay lalam-panorenana satria tsy ampy an'ny sasany angamba nylay avoalaza ny lalam-panorenana de hoe ohatrany tsy mety amiko ty fa andeha zavatra mihoatran'io andeha ho ataoko ary ty taony ty taona ny fifidianana 3 sy 4 samy mailo ny olona ary nefa nahavo tamin'ny farany tsy tokony ahavo intsony amin'ny fifidianana izay manaraka eo mandeha ny resaka any ambadika any teteza mity zao hoe tsy misy mirarahany zany teteza mity zany aloha eto tsisy mirarahany zany ny ao an-tsaina no aletika ao an-tsain'ny malagasy ary ny président ny assemblée nationale ny teny an'izany hoe fifidianana de tsika malagasy aloha no akaiky vilany fenoarina amin'io hoe anampy ve ny avy any velany na tsy anampy zany mbola zavatra hafa fa de merda ozy amin'ny fomba fiteny amin'ny resabola ny eo amin'ny zay mpikarakara zany eo mba hisiny ny vola anatanterahana ny fifidianana zay le izy manahoana zao ny any amin'ny PNUD any manahoana ny sehatra resam-pirenena any ohatran'ny mangina misy antony zany ohatran'ny mangina tam'le fifidianana farantony isy hoe basket fondre niditra lala mihitsy amin'ny PNUD tamin'iny fa PNUD aloha hatramin'izao sapatra raha firenena mpikamba momba fampandrosoana mbola mangingina aloha zareo de ho hita eo aloha zay ho toyany de zay lay tianatsidika de ny aty ampiandohana eny ary efa ito namana faniry razafy manatany mitondra famakafakany izy de anray ny solomavahoaka ny Madagasikara vao vita tamin'ny alalan'ny tika Madagasikara atao amin'ny district any Ambohidratrimo ny député Mamy Rabendrina sady secrétaire général any keo ny nivon'ny tika Madagasikara no manana andraikitra lehibe questeur fatelo nivon'ny Bromars ny aty amin'ny miram-pirenena miaraba amin'ny faniry ndao ary misaotra Rina de miarabanao ihany ko za moa isanandro dia tsy mitsahatra foana misaotra ny Rina satria
Rina dia anisan'le mpamonjy maraina eto amin'ny fandarana atsika zany a de esorina betsaka reny mijery any a le resaka teknika fa zakakontsika eny ara miarabany josoa sy faly koa ambadika ao de Jean Classe Radany zoko be mahafinaritra be mihitsy ao ambony ao zany zoko zany ane ny fiandohan'ny MBS mihitsy ny efa teo e de mbola eo daholo ny ekipa rehetra Rozoa Gartately ry Ando ny mpanao gazety rehetra mpiara-miasa amintsika ny namana ao amin'ny radio Mada zay mpiara-manonja amintsika mpanao gazety de arabainareo Telomainada Nomsa Valosolomenanjary Robena Malalatsa tahaka izany anko ny ekipan'ny MBS rehetra manerana ny faritra sy ianareo mpanaraka mpiaino any amin'ny faritra rehetra any sy manerana izao tontolo zao rehefa laka misy moa zany a dia jerevy kely aloha faly vetivety ohatra misy miresaka kely tapaka ny FB atsika atao anatin'ny FB ve fa misy message voaraiky miresaka kely am'izay azafady indrindra de rehefa laka misy ohatran'izao tsika de efa fantatsika zany fa ny député Mamira Bendrina no miara-dalana amintsika izany zay solombavambaoaka ny Madagasikara voavety tsy amin'ny district Anambohidratrimo secrétaire général ny antoko-tiky Madagasikara questeur fahatelo eo anivon'ny Antenimera Penina zany hoe mpikambana eo anivon'ny Bramaritra efa natsiditsidiky Rina teo ihany satria misy zavatra teny efa tsy tahotra tsenatra miopefy mihitsy eto amin'ity fireneny ity eo zany zao no tokony fatoany adefitra hoe inona ary no atao ary de mitazapotsiny ve ny CENI am'izay tokony hoe tandrifo ny lalàna zay hitan'ny CENI ary mitazapotsiny ve ny ACC mitazapotsiny ve reo solombavambaoka marina fa misy solombavambaoka maro anisy eo miaradia amin'ny fitondrana fa raha ny rivotra eo anivon'ny Antenimera-Penina de fa somary misy izay fitosimbadiana tsikelikely izay miteny faly fa mandeha tsara ozy izy ny FB ka fa zany rehetrarehetra izany de mahatonga atsika zany tsy maintsy hiresaka nyty raharaha ty amin'ny famadiana izao tontolo ny fanabeazana sy ny fampianarana izao holokona amina endrika politika efa natsidiky Rina raha be mananjara teo le izy fa le fanjakana zany de tena manao an'le didoany misy tena fanitsan-dalàna manomboka any amin'ny lalam-panorenana reo lalàna manakery rehetra to amin'ny tany sy ny fanjakana zay lalàna velona ampiasaitsika tena tsisy raharaha iny le mpitondra fanjakana mihitsy ny amin'ny endri-dalàna rehetra misy eto Madagasikara ka na zay fomba heverina raha fa tokony nitsakana ny lalàna de tena hoe ataon'izy ireo am'le trezana am'le tena hoe façon le fitondram-panjakana hoe zahay no mitondra ary zahay de meritreritra fa tsy maintsy verina am'le fitondram-panjakana ka ny fomba rehetra efa nytenentsika teto le fiteny malagasy hoe mandrilika misy le fitondram-panjakana ka amin'ny fomba rehetra mamoetra mamoa fady manorosory manirikiry manolana manitsaka zany no ataon'le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao horesahatsika le izy miaraka ny solombavambaoka Mamira Bendrina rehefa aveo am'leo sombin-javatra zay azotsika resahana satria manahirana le raharaha eo le tenentsika hoe aiza ny CENI aiza ny ACC ahoana ny fomba fijery ny solombavambaoka azy manoloana zany rehetrarehetra zany satria raha zao zava-misy zao zany de mitombo tsy hoe efatra dimy enina fito valo sivy folo itsony ny vohitsaka le fitondram-panjakana fa efa tena maro be ny lalam-panorenana vohitsaka le fitondram-panjakana le filohan'ny repoblika mihitsy no efa menase ao anatin'le izy amin'ny alafiny zany hoe déchéance zany raha ohatra izao fihetsika ataony le fitondram-panjakana izao no jerevantsika zany ary ny mpikambana nivon'ny exécutif amin'ny alalan'ny gouvernemanta no manao izany ary reo de tsy mianatra mihitsy tsy miafina mihitsy mampiasa ny sary le filohan'ny repoblika am'izay rehetra le dik zany fa nahazo baiko consigne directive avy any an'le filohan'ny repoblika zay azo eritreretina fa d'ici peu au candidat amin'ny élection présidentielle am'ty 2023 ty resahantsika zany fa eto akaiketo ny solombavambaoka Mamira Bendrina etona dia mampilaza amintsika zany fa ny député Mamira Bendrina dia tsy maintsy amonjy fivoriana rehefa aveo noho izany de tsy afaka haritra be hiaraka amintsika zany noho zay hoe fandaminana zay satria ao anatin'ny fivoriana voalohany
ara-potoana ny anteny miram-pirenena nanomboka tamin'ny talatalasa teo a de rehefa ohatran'izay moa zany a de misy mifandaminana eo anivon'ny anteny miram-pirenena araky ny fomba fiasa zay a efa voarakitra ao anatin'zany fitsipika anaty izany de andeha izy rehefa aveo zany a tsy haharitra fa noho ny fitiavana antsika noho ny ihany ko reo fizaram-bavao maro samihafa de tafaradalina miaraba député mamy Rapindrina. Miaraba Faniry de miaraba ny Rina ihany ko zay nanokatra ny fandarana teo, miaraba ny faly sy ny mpiara-masa rehetra ao amin'ny lafiny teknika ao, miaraba ny any amin'ny radio Mada miara-manonja amintsika ihany ko, indrindra miaraba antsika mpanaraka nyity fandarana ity, faly mifankahita amintsika amin'ity fotoana ity indray androany a, araky ny voalaza teo anaty fivoriana ara-potoana voalohany anteny miram-pirenena moa sika zao isika ho ia satria raha-pirenena io raha-mbahoaka io fa tsy raha solombavam-bahoaka fotsiny a, de alamintsika arak'izay ny fandaminana amin'ny fotoana satria mbola misy ny séance anankiroa tsy maintsy hoenjehana androany maraina. Natsipiko teo le izy natsidiko teo le izy député Mamy Rapindrina, mino fa tahako ny olo-pirenena rehetra mahita maheno vaovao ianao a, tsy atsika tso moa ny ilaza an'le izy hoe manary ohatraohatra mibanga ame alina ve tsy tahotra tsenatra le fitoanam-panjakana minimandika ny endriky ny lalàna eto amin'ny firenena. Tamin'ny herinandro dia nentina teto le resaka chef fokontany zay nampidirina député tamin'ny alalan'le hoe asa misiada io le CLD taloha le vola tatany solombavam-bahoaka manara-maso amin'ny fitantanana zany solombavam-bahoaka dia bisikleta nonomena fa nandritra ny fanolorana bisikleta ho an'ireo chef fokontany sy mpanolotsaina ao anatin'izany distrika an'Amboasary Atsimo zany de nampiakanjona orange reo chef fokontany ary nisy sary n'Andriamatoa Andry Rajoelina, impression vaovao mihitsy reo fa tsy hoe zavatra efa tany aloha zany. Kia zany misy objectif politika ary nampantsahana lalàna lay fitantanana ny fokontany ary vola siady no ny sotoma ho an'izany au lieu de tokony vola anaovana fampandrosoana mivatana zany resahantsika ny am'izay fa ny zavatra mitranga alefantsika aloha zany ny sary député Mamy Rapindrina satria dia misy moa zany lay fomba fiasan'le fitondram-panjakana am'le hoe mizara contrat ho an'ireo mpampianatra zany. Contrat am'le hoe intégrena ao anatin'ny mpiasa-panjakana eo anivon'ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra zany zay misy mivirama moa zany misy ihany koa zany mazava ho azy ireo tena voaray ao anatin'izany tontolo ny asa-panjakana izany ka lay fiatsika de hoe nampiakanjona akanjo volomboasary daholy ireo mpampianatra zay mihitsy amin'ny akabea satria nandeha esaky ny zapy izy ireo na ihany ko ireo zay homena anjany andraikitra zany ary akoatra zay ro personnel zay eny anivon'ny fampianarana ny hitantsika eto zao de hoe mpanabe soa matasy izao zao nitatsika de riarinandry zapy de tena hitantsika miakanjo volomboasary daholo ato izy mpanabe dikan'izay mpampianatra izy zany de ato zapa sahambano teo am'le teo averenkely faly azafady misy zapy teo fa tako ny mpanabe zapy soa matasy zapa mpanabe zapa soa matasy raha-mpanjakana mihitsy zany mapoitra eo fa tsy hoe mpanabe tsy miankina ko zay indrindra somary mifolitra kely le banderole zany de ohatran'izay koa misy zapy atsarina satria manao filarana de ty zany manoloana n'le hoe sekoly manara-penitra fianarana lavorary de misy hoe zapy sahambano de misy zapy asa satrokala ve ty akaiky nyity de orange daholy akanjo anaovan'reto hito le zapy satrokala zany hoe reo olo reo zany dia tsy nanana akanjo any amin'ny tokantrano any fa akanjo orange misy any nanampy akanjona akanjo orange zapa ilalaka orange zao hitantsika zao ilakaka miaraka patalohany de ny t-shirt ny polo de ty zany zapy tsy haitsika fa Cisco Youth zay ndray ty Cisco Youth tya dia zao hitantsika zao zany ny akanjo orange zany de mitoy ihany le izy efa teo le zapy sahambano zany de io le t-shirt miampy casquette vaovao fa le logo moa zany tsy hitantsika tsara raha tsy zomeny io tsy hita tsara fa tam'le chef fokontany tany Amboasary dia sary ny Andry Rajoelina no hita akavy tam'lay sary boribory am'lay t-shirt zany de reto ndray zany Cisco Yakora dia neuve vague monsieur président dia ny banderole orange dia ao anatin'ny akanjo orange
de miaraka amina ino ty folara ve ty sa ino ty esarpa samboady afahafa zay de manao blouse de tanana ve dikan'izay zany efa mouvement politique ty fa le resaka 9e vague fizarana contrat zany nandokona azy fotsiny zany recrutena ozy izy ny 9e vague Cisco Belo de hitatsika zao le izy tena io le ministre mifampianarana io manao satroka io io manao folary io izy mitazona tsy mitazona poketra moa zany fa leo akaiky mitazona miaraka amina orange maromaro hatramin'ny banderole ato orange avokoa de mitohitsika faly teneno rehefa tapitra ny sary eo faly eo ariny io avereny kely faly avereny kely fa misy zavatra tiako ito eo ariny hoe banderole an'izy io ariny io temas ave io fa temas io inona ny dirany atanatina hoe recrutena na 9e vague tena organisation politique zany ty zavatra ty de avereno am'izay faly atondray dia mbola ministre mifampianarana mbola ao anatin'le hetsika ihany fizarana contrat 9e vague sa iny tya de ny t-shirt anga ihany rajoela ny tanana ve ny casquette ve ampiasainao anatin'le izy daholo zany zay ny ministre mihitsiny zany no tena miketrika an'zany rehetrarehetra any alefaso any de hiditra am'izay zany ao anatin'ny fandalina sy fanadiadina itsika zany reny ataotsika hoe sombony sary reny député membre be reny ty tany iosy ty de zao izy zao hitatsika zao zany tany iosy zao mandefa sary tsikelikely eo faly fa vakiko ny 5/7 ao amin'ny lalam-panorenana ty tany Ambatondrazaka tany Ambatondrazaka ty de tena volomboasary miaraka ingalo olona idody io manasody anasa tanga so mba mboka manorotaro de lasa be ny tanàna de lasa lolo izy am'izao fotoana zao eo akaiky ministre io de manao esarpa volomboasary de mety misy sary ao angamba faly le mampiseho an'le contrat le akopakopana fa alefatsika eo zao ny 5/7 ny lalam-panorenana ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandanina raha politika ny fitondrandra raha mpanjakana ny foloalinda ny fitsarana ny mpitandro ny filaminana ny fampianarana ary ny fanabiazana vakiko amin'ny teny frantsay l'état garantit la neutralité politique de l'administration des forces armées de la justice de la police de l'enseignement et de l'éducation zay no voalazany lalàna za mbola tsy hiditra am'lay faharoa zany hoe lay alinéa 2 le am'le hoe izy mandamina fitondrandra raha-mpanjakana mba hisoroana amin'ireo asa rehetra fandandanipona sy ny fanodikodonana ny volam-panjakana ho amin'ny tombontsoa manokana na politique. Il organise l'administration afin d'éviter tout acte de gaspillage et de détournement des fonds publics à des fins personnelles ou politiques. Io hitatsika io zany. Vohitsaka tena hatrany amin'ny tena tsy fantatsika misy ty lalam-panorenana ty ary tena tsy miraharaha manao mokondo mihitsiny reto olona reto. Reny zava-misy député membre Bendrina naseho antsika teo sary. De alefasiny efaly lay publication nataon'ny ramatoa ministra resaka matsiatsy ambony de ho hitatsika hoe tena izy mihitsy ny publier ny diffuser amin'ilay sary ao anatin'lay posta zay navoakany tamin'ny Facebook de vakitsika lizy dikany amakitsika an'izy zany de hoe izy zany tsy miraharaha zay ny heverina fa olona mba manana ny intégrité manana ny honnêteté ao anatin'izany tontolo ny fanabeazam-pirenena zany no mivaralila amina resaka tombotsoa manokana na politika zay ataon'le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao député membre Bendrina. Ny raha tsika nahita teo ny ina re zany lazako azy raha amin'ny fiteny frantsay izy de amin'ny fiteny malagasy famerena keloka satria za tonga de mba hitsy be fa eloka io zavatra mitranga io fanitsahana lalàna io fandikana lalàna zavatra mitranga ary mpitondra fanjakana no manitsaka sy tsy manaja ny lalàna am'izao fotoana zao lalàna ny teneniko amin'ny akapobeny fa eto nefa tena ny lalam-panorenana mihitsy no resaka sy resahana mampalahelo anatin'le izy de arakaraky ny tenenantsika arakaraky ny hitandrisantsika ny tranga miseho tetsy teroa ny voamaika ohatrany mampirisika an'ilay mpitondra fanjakana
hanao misimisy kokoa am'ilay fandikana ny lalàna sy fanitsakytsahana n'io lalam-panorenana io ny vakiny faniry teo fa nylazainy moa zany mbola tsy te hiditra am'le izy kanefa voavaky ny any le hoe mandamina ny fitondrandraram-panjakana zay izy teo faniry mandamina ny fitondrandraram-panjakana rehefa avy ny tanysaina lay ministera sy sampandraram-panjakana vitsivitsy io andiny sivy amby telopolo ny fanjakana ny miantoka ny tsy fiandaniana ara-politika amin'ny fitondrandraram-panjakana de tanysaina eo ny folo alin-da fitsarana ny mpitandro filaminana ny fampianarana fanabeazana izy mandamina fitondrandraram-panjakana mba hisoroana amin'ireo asa rehetra fandanindani-paona sy fanidikodinana ny volam-panjakana inona nefa no mitranga ny olona hoe fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ny mitranga de zao izy no mandamina lasa ny fanjakana zany no mandamina ny fitondrandrarahana toko am'izao fotoana zao raha ny zavatra hitatsika satria voalaza amin'ny fomba ofisialy ary mino sika fa any anatin'ny inony ty izy any anatin'ny fanasana sy fanomanana an'ireny hetsika ireny fa raha-panjakana naotrehana raha-rahana ministera naotrehana ary ministera fanabeazam-pirenena no voaresaka aloha androany tamin'iny de tafiditra ao anatin'ilay lisitra voalaza teo folo alin-da fitsarana fanabeazana sy ny sisa sy ny sisa dia rehefa tena diniatsika le izy io ny resantsika teto tamin'ny heriny a io le fampifangarona ny raha-panjakana sy ny raharahana tokoa ary fanararotana ny fandaniana ataon'ny fanjakana ho tombotsoan'ny antoko de ny zava-misy zany eto de le fanjakana mihitsy no mikarakara ny raharahana antoko eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao satria volam-panjakana no ampiasaina volam-panjakana ny lanina kanefa ny antoko politika no avohitra ao anatin'lay fandaharam-potoana iray manontolo zay ny zavatra hitatsika raha vao mijery an'le sary ary hoy ateo hoe tsy voalohany io fefa famerena keloko reny fa famerena keloka mavesatra kokoa noho ny tany aloha ny olona faniry de zao lalam-panorenana sy ny lalana velona eto Madagasikara de efa mizara ny anjara asan'ny androm-panjakana sy ny sampandraram-panjakana tsirairay eto amin'ny firenena anisan'izany misy tompona andraikitra izay miampy sy mampanaja ny miandro fampanajana an'io lalam-panorenana io de ny HCC zany na fitsarana avo momba ny lalam-panorenana voalaza teo a voalaza hatrany hatrany ny andraikitry ny HCC sy ny fomba fanatanterahany an'zany andraikiny zany fa inona ny zavatra mitranga tamin'ity mandat ty faniry ny zavatra hitatsika de zao za aloha tena niezaka nijery hoe inona avy le izy ho tanysaina eto fa maro loatra le izy de tsy ho voatanisa fa ny zavatra mitranga de atreto a mijery fotsiny ny fandikan-dalàna ny mpiaro ny lalam-panorenana tena hoe mijery fotsiny de mamela andeha tena gravy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana rehetra zay mitranga de raha misy mananjo anankiray satria voalaza ny lalam-panorenana hoe izy amin'ny mananjo iresaka amin'ny HCC rehefa mandray ny andraiky le mananjo ilaza amin'ny HCC ampatsiahany HCC aka ny hevitry ny HCC hoe misy zahatra sahala am'zao ampafantatra ny HCC so sendra tsy hitany mety hiteny ange ny HCC hoe tsy hitany re zavatra reny possible misy raha fomba fiasan'ireo mpanolotsaina avo sy mpikambanao amin'ny HCC reo tena vitan'ireo ny teny amintsika hoe tsy nahitan'zany zay tsy mamaky Facebook zay tsy mijery tele vitan'ireo no miteny an'zany de zay no anjaran'lay hoe lehibe n'androm-panjakana zay afaka mifampiresaka amin'ny HCC ampahafantatra azy sy ampatsiahy azy ny zavatra misy fa nitrangatra eto faniry zay le ataon'ny fiteny frantsay hoe systématiquement zay resaka atao amin'ny HCC tonga de voatsipaka any amin'ny ambavafo daholo ary lasa zary iomehezana le izy satria miala nenina foana ireo
zay manao requête eny anivony HCC miala nenina fa fantatra ihany ty fa miala nenina fa efa fantatra fa zao no valiny io efa fantatra fa afaka zao andro no voavalinina hoe zao andro de ovaliny satria samy mitranga zany a de zay tokoa no mitranga lasa ataon'ny olona resaka sisa firesaka sisa le fomba fiasan'ny HCC ary zay le ataoko hoe miala nenina no ataon'ireo lay ataontsika hoe pampanelo lakilosy amin'ny fomba ofisialy a manao saisine eny amin'ny HCC amin'ny zavatra sahala am'ireny fa efa fantatra ny ataon'le HCC zary tena io moa misy manazava foana inona ny dikany hoe fanjakany baroa fa angamba efa anisan'ny endrika anankiray zany tsika moa rehefa miresaka de hoe fanjakana jadona didy jadona fa de efa endrika anankiray isehono zany mipoitry reny zavatra reny zao a am'izao fotoana zao de ho hitantsika hoe takininona ho fiatsika ho raisin'le fepetra ho raisin'le HCC na misy na tsy misy ny saisine zay atao amin'ny tranga sahala am'ireny mijery tsika miverina am'le tranga amin'ny Tsiprieny am'izay tsika na hitatsika tamin'ny herinandro lay chef fokotany tenen'ny faniry teo a zay ny zarana bisikleta fizarana bisikleta iny aloha fanapahan-kevitry ny i tompon'andraikitra isaky ny distrika ny amin'ny hoe inona no ampiasana an'le siady a fa ilay hoe rehefa zay natao le cérémonie officielle fizarana an'le izy de nampisalorana ny loko orange daholo le façon sary rehefa raha misy avereny kely le sary raha misy akaikikaiky eo faly de samy gagy tsika hoe inony ty zavatra ty voalohany indrindra aloha mila fantaritsika izy reo olona ny salorana akanjo orange reo mpanao politika nga reo sa tompon'andraikitra amin'ny antoko politika ireo misara ny filoham-pirenena hoe le akanjo raha tsy diso a naninona koa raha natao sara le solombavambahoaka zay mitatana le siady any amin'ny distrika misy azy any de mipetraka ny fanontaniana hoe fantatry ny mpitondra fanjakana sy mipikarakara andreny lanonan'ireny hoe izy reo olo reo io le sary eo izy reo inona moa reo chef fokotany reo inona moa natao hoe fokotany de afa manao rappel kely tsika manao tsiatsika ny amin'ny hoe ny fokotany ange ka subdivision administrative avoka le décret fa lazafady io décret 2009-890 zareo mihitsy nanao an'ity décret ty député membre be indrina fokotany de subdivision administrative zany hoe rantsa mangaika azo everina ho solo tena mpanjakana mihitsy fa eny anivon'ny fototry ny fiarahamonina eny anivon'ny fokotany zany a solo tena mpanjakana eny anivon'ny fokotany ny lehibe ny fokotany ny komity fokotany moa filaza azy eto andrasa loha jereva kely faly any am'le article voalohany izay article 1 faly miresaka an'izay a any amy 2 any angambany article 2 angamba miresaka an'izay faly a vakitsika mihitsy ny aloha tena le misy an'le subdivision administrative mihitsy ny resantsika le izy fa ty aloha de efa mazava amin'ny article 5 député membre be indrina hoe le chef de fokotany ozy izy et son adjoint sont désignés par arrêté du chef de district de miomana zany tsika fa atoato i chef district anao akanjo orange koa satria ireo chef fokotany reo de an'lehibe ny distrika isaky ny farim-piadidiny no manendry azy zay ny lalàna na de fantatsika aza fa misy didiko fe lehibe koa ampiariny chef district any amin'ny faritra sasany any ireo chef district reo a rehefa ao arin'ny fifidianana zay tanterahany eny anivon'ny fokotany a zay tanterahany fokon'olona feno taona zay lany eo de tendreny lehibe ny district amin'ny alalan'ny didi-pitondrana ny zavatra mitranga nefa any amin'ny faritra maro za tsy hiteny hoe faritra sasany fa any amin'ny faritra maro de tonga de mandray fanapahan-kevitra fotsiny ny lehibe ny district amin'ny fanendrena nireo chef fokotany reo tsy diratsika io le article 15
io le andin'ny faharoa le fokontany constitue la subdivision administrative de base de l'état au niveau des communes zany hoe ireo zany a dia rafim-panjakana fototra eny anivon'ny commune zay nge mba no azo andikana azy maimaika fa tsy maintsy misy efa dika teny malagasy efa mivoaka ny ananinany fa zao no tena tiako aviana fanira amma rafim-panjakana azy de amafisiko fa solotena fanjakana na hoe solotena-panjakana satria nitendreny ny solotena-panjakana ny sefokotany fa tsy nitendreny ny atoko politika tsy olo mbo fidy akory ka hoe natolotry ny atoko politika farafaratsiny subdivision administrative fa amafisiko ny fananany ampahapahefana amy fisolotena ny fanjakana représentant de l'état représentation zay zany fisolotena amafisiko zay fisolota fananany ampahapahefana amy fisolotena ny fanjakana foibe zany eny anivon'ny fokotany tsirairay avy ny dikan'zay matoa izy ampanaovina ny mariky ny antoko sy ny filopirenena ny sarin'ny filopirenena de efa ilay fanjakana mihitsy no mampifangaro ny filopirenena sy ny rafim-panjakana ary ny antoko eo amin'ny fitantanana ny firenena zay ny tonga de endrika hitatsika ny tiana aseho ao anatin'le izy satria amy zavatra ohatry reny de misy tanjona foana ny tiany fanjakana aseho ao anatin'le izy zany de tsotra pensée unique no tiana apetraka eto Madagasikara na foto-kevitra tokana izay mbola fomba fiasa amin'ny endrika jadona tsy misy demokrasia eo amin'ny fitantanana firenena anankiray zay ny tiana aseho foto-kevitra Loranjy foto-kevitry ny volomboasary tokana satria raha nanao an'iny zareo tany iosy de fa ambana iny fa ho avy ny fokotany hafa rehetra ary efa mitrangany any amin'ny faritra hafa fa nidikan'izay horakofana n'iny Madagasikara de zay le teneniko hoe zay mihitsy ny tanjona tiana aseho amin'ny endrika hita maso iza no mijery an'io vahoaka mijery an'io mpanao politika mijery an'io mpitondra fanjakana manaraka an'io akaiky satria izy mampanao an'io zao tontolo zao mijery an'io aty amitsika maso zao tontolo zao toy ny mahita nyrelyle mita be any Korea Avaratra sy ny sisy reny tsika ahita zavatra mitranga eto Madagasikara eto rehefa kelikely de zay a de ny tompona ndraikitra amy fampanarahan-dalàna amy fampanajana ny lalàna sy ny lalam-pandroenana rehetra de mijery fotsiny miraitsik'ombakomba zay no azo ilazana azy ary samy mahalalotsika fa amy lalàna sy misehitry ny fitsarana misy dikany lehibe zany hoe miraitsik'ombakomba sy mipiraitsik'ombakomba fa ny zavatra misy sy ny ataoko hoe ny fironana zany am'izao fotoana zao ary hita hoe hiazakazahana mafy le izy de tsotra fotsiny mibaiko ny rafim-panjakana rehetra ny antoko eo amin'ny fitondrana ny aminy hoe sokafo ny lalan'ny antoko eo amin'ny fitondrana tsy hisy any elingelina ary sakano ny lalan'ny hafa zay tsy eo amin'ny fitondrana de irona makany amin'io fironana tokana io eto Madagasikara tsy ho ela am'izao ho zavatra mitranga zao ary zay no mahatonga atsika tsy mitsahatra mamerina mampatsiasy manaitra ny fisainana sy ny fomba fijery rehetra ny aminy hoe sao de efa tafahoatra loatra arakaraky ny fampitenenana sy fampatsiahivana ny zavatra tokony atao no vao maika anohizana an'le izy io resaka lokoloko nanomboka tany amin'ny fandokonany tranom-panjakana efa nisy io tranom-panjakana efa nisy hoa jereo eto Antananarivo jereo ny Braony faritany sy ny faritra Nalamanga sy Antananarivo tranom-panjakana efa tranainy reny fa de nolokoana tamin'ny lokon'ny atoko-panjakana de ny tranom-panjakana vaovao taty aoriana de mbola nylokona tam'ray lasa zary fomba fananianina sisa le izy eny an-dalana ny aminy hoe inona manara-penitra indray zao ty
rehefa mahita trano mitady hitovitovy loko am'ireny hanana karazany am'ireny lokony antoko amin'ny fitonana am'izao fotoana zao reny de lasa hoe inona ny antoko tonga de fantatra hoe ay na zany ty tranom-panjakana le lazaina fa manara-penitra na de mitritra azy ny sasany le raha vao tsy mandingana fahavaratra raik'ory na tranona olona akaiky ny fanjakana zay zavatra misy de rehefa miresaka an'izany tsika tany aloha tany de hoy ilay namako solom-bavam-bahoaka anankiray niara-ny ady hevitra tamiko tao amin'ny télévision nationale zay voaingana hoe inona no andaninareo andro amin'ny resaka loko e zany ve no andanina andro tsy izay nge mandany andro amin'ny resaka loko fonareo e nareo mandany andro amin'ny resaka loko mampiasa n'io loko hoe tsy ero fa zay milaza fotsiny hoe tafa oatra mety io fa herinandro vitsivitsy taty aoriana de zao rahantsika mahita zao fa rehefa kelikely io goudron io koa faniry no lasa orange ary ny tany mena to tany ary lasa iovatra amin'ny fomba fiteny hoe tany mena ve irehetra de hoe tany orange ve irehetra satria raha azon'ireo atao de lokona hatramin'ny ranomanitra ranomasina sy ny lanitra mihitsy ny député Rabendrina orange satria zay mihitsy ange le phénomène tadiavindreo le pensée unique zay le pensée unique de zao de rehefa tsika tsara mihitsy ny fanjakana ozy izy miantoka ny tsy fiandanina ara-politika amin'ny fitondrana ara-panjakana neutralité politique de l'administration resaka administration iny resahantsika iny subdivision administrative le fokontany ny chef district manendry azy représentant de l'état amin'ny apahany izy zany satria misy andraikitra vany amin'ny fanjakana foibe zay homena ny fokontany ho fisolotenany alefaso kely nge faly le article teo vakiko ny article 5 sy 12 satria miresaka administration tsika de vakiko kely izy io mazava tsara mihitsy nge ty ny chef fokontany ozy izy amin'ny article 5 et son adjoint sont désignés par arrêté du chef de district à l'issue de leur élection séparée tena misaraka tsara mihitsy zany fifidianana chef fokontany sy ny adjoint iny zany lafinjavatra anankiray iny zany fa miditra nay tsika zany atao am'ilay attribution chapitre 2 de article 12 de zao ny resana le chef de fokontany est chargé de l'administration générale du fokontany le chef de fokontany est chargé de l'administration générale du fokontany il est assisté par son adjoint dans l'exercice de ses fonctions selon les modalités fixées par les textes réglementaires d'application zany hoe manao administration zany le chef de fokontany miaraka amin'ny adjoint fa mbola misy comité ny fokontany io de ity resahany ity hoe ny fanjakana miantoka ny tsy fandaniana ara-politika amin'ny fitondrana ara-panjakana ny tsahany zany zay de mbola resahany anko hoe amin'le neutralité politique de l'administration zany toy zany any koa ny foloan-da mpitandro ny filaminana efa nisange teto sege ny vory tao anatina congrès régional na TGV tany analanjorofo e efa nisy teto andro ny Souzov 12 janvier nanao t-shirt orange efa ntsika raitsika teto nentsika teto zany fa manitsaka ny andiny fa 7 amby 30 ny lalam-pandrenana ny trano fitsarana ny lokona ny lokony UM orange tany Sainte Marie tany amina toerana maro samihafa akoatra ny brao pokotany brao en commune io izy io alefa faly io zao tsy haiko lokiny ty député Mambrabendrina aloha andro ny sous officier io sous-off io 12 janvier fa maninona ny tsy mba natao mangamanga na natao gris-gris ohatra na sahala am'zany zany hoe rehetrarehetrarehetrarehetra zany député Mambrabendrina le hoe miantoka ny tsy fandaniana ara-politika de efa voahitsaka daholo na ny administration na ny resaka foloalinda na ny resaka fitsarana na ny resaka mpitandro filaminana ny fampianarana sy ny fanabeazana ny rahantsika nahita teo mazava ny teny député Mambrabendrina inona nandraikitry ny ACC sady mandefa sary amin'ny faly koa tsy laitra fa vao miresaka tsika tonga de aingana be le fahitana sary ao ambadika ao zao ny zava-misy zao eto Madagasikara ty zany tena fantsahana tsy fantatsika ntsony famerena kely koa izy député Mambrabendrina fa zavatra efa nisy zao manao rappel tsika mbola tamy misy fanjakana ve eto Madagasikara député Mambrabendrina mijery le sary fotsiny de oatra mieritreritra tatoato nalazalaza mantsy io resaka fanamina miaramila io de mijery le sary hoe tena manova n'lay fanaminy folo alin-da mihitsy ny tanjonao anatin'le izy raha iny ny jerena satria
ny miaramila amin'ny akapobeny ange manana nyfanamina iombonany hitoviana izy rehetra tamin'iny fotoana iny zany a reny manamboninahitra reny dia azo lazaina hoe nitokana niny karazana fanamina vaovao maka ny volomboasary iny a de tena tsy hitako tsofana izy zay lazaina fa arakaraky ny itenenantsika le izy vomaika andrangitan'le mpitondra fanjakana ny fiarahamonina ao anatin'le izy mety tafahoatra loatra ny tegniko am'le hoe andrangitana fa zay zava-misy marina satria vo mainka aseho mihitsy hoe ninoninona voalazany lalàna ninoninona fampatsehivana ny lalàna teneninareo na inona fanakianana lazainareo anay ny fanjakana zany mpampanajany lalàna ny ACSS ny sisy zany fehezina zany ny zava-misy de anaty paosinay zany ny afatra tiana pitaina am'ireny zavatra rehetrarehetra reny asakasaky reo mpitsara ambony sy manam-pahaizana ambony amin'ny lalàna sy tompona andraikitra ambony amin'ny androm-panjakana isan-karazany reo fa zay no afatra hitako hoe tiana apitaina ao anatin'ireny zavatra reny ary na resaka an'le hoe fironana makany amina na fomba fijery tokana pensée unique ho iah teo de mahatsiaro resaka voany fanaovana tamina solombavam-bahoaka namana fa tsy avy amin'ny vondrana parlementaire tim akory rehefa miteny hoe tsy avy amin'ny vondrana parlementaire tim de azonareo a-tsaina zany fa tsy mpanohitra zany satria ao amin'ny anteny mirapirenena aloha ny vondrana parlementaire tim ihany no milaza ny tenany ho mpanohitra fa de voalaza tam'zany resadresaka ny fanaova zany fa baiko ny voaray hatrany ampiandohana manda zany ny aminy hoe na ireny fotodrafitrasa vaovao lazaina fa manara-penitra reny aza de tena nanomezana baiko mihitsy hoe amin'ny sisin'ny lalam-pirenena sy ny lalana talaky maso ihany ny anaovana azy mba hametrahana an'le loko manamafy ny fanahina nisy hatram'izay zany ary manamafy ny zavatra nyresahatsika teo fa indrindraindrindra ho atsika any amin'ny faritra ambanivohatra de manamafy faramboly ty fanjakany ty zany no ao rehefa tsy amorony lalam-pirenena ianao de aza manantena ny azo zavatra eny ary député Mambrabenirina moa mbola hamonjy fivorina fa indraimbava eny anivon'ny anteny mera-pirenena miasa ny solombavam-bahoaka am'izao fotoana zao raha be ihany izy ty satria manomboka mivoaka ny adevitra hoe bankiropitra amin'ny fanjakana ary betsaka no miteny an'io betsaka ihany koa ny loharam-baovao manodidina ny ofisialy miresaka an'izany sy ny zavatra iaina ny androm-panjakana iaina ny fournisseur iaina n'ireo orinasa-panjakana rehetra zay tokony hanao fanodinana ara-toekarena ary tonga aty amin'ny poketra sy posy ny portefeuille ny vahoaka amin'ny akabeany mbola tiako resahany zay kanefa ny fotoana manapetra fa raha afaka miresaka an'izay député Mambrabenirina fa misy tolo-kevitra avy any an'ny Transparency International Madagasikara député Mambrabenirina miresaka amin'ny hoe manao antso ny solombavam-bahoaka sy ny olona handinika ny famerana ny vola ho ampiasainy ny antoko politika mandritra amin'ny fotoana fampielezan-kevitra anao anatin'ny fifidianana sy ny hoe fitsiriana ny loharam-bola ny kandida tena mangataka manao antso mihitsy zany Transparency International zany mba ampidirana zany ao anatiny lahadinika na nydinika ho an'ny solombavam-bahoaka na ny olona député Mambrabenirina ararotana ihany maheto anao aloha efa nisy an'izany adevitra zany ihany koa ve nandehandeha teny nivon'ny anteny mena na ny fifampiresahany samy solombavam-bahoaka raha lay antso zay avoakatsika avoaka ny Transparency International amin'ny parlementa rotota de ny hoe ataovy loha laharana ao anatin'ny dinikareo izy fiarovana ny fifidianana amafiso ny lalàna mba hangarahara ny loharanombolina ny kandida fery ny vola ampiasan'ny kandida mandritra ny fampielezan-kevitra mazava ho azy fa resaka lalàna ny resaka eto ary lalàna mahakasika ny fifidianana raha momba ny lalàna mahakasika ny fifidianana avy amin'ny antoko tiako Madagasikara sy ny vondrana parlementaire tiako Madagasikara no miresaka eto raha ny lalàna mahakasika ny fifidianana de efa tany ambadiky ny roa taona lasa sika faniry no ny antsony amin'ny hoe tonga ny fotoana ahafahana mampanaraka amin'ny toetrandro
ahafahana manavao lalàna mikasika ny fifidianana fa indrindraindrindra ahafahana manoratra lalàna vaovao raha ilaina mahakasika ny fifidianana ny tanjona ao anatin'izany de zao ny ananana andian-dalàna na fiezan-dalàna anankiray tena izy resaka code électoral foana ange teto Madagasikara hatram'izay raha tsy diso any andikatsika azy amin'ny teny malagasy de zay fiezan-dalàna zay fa tsy mbola nisy mihitsy ny tena hoe code électoral araky ny mahakody azy teto Madagasikara fa na tonga le tsirikevitra tam'izany fotoana zany de ny hoe tonga ny fotoana tokony eritreretana sy ametrahana ho araky ny tokony ho izy am'izay ny andian-dalàna andiany afa-tsy lalàna anankiray na lalàna tsirairay mahakasika ny fifidianana mba haharitra eto Madagasikara ary mba hananana fifidianana azo itokiana sy azo ianteherana ho amin'ny fiainan'ny firenena ray manontolo tam'izany fotoana zany ny elokeliny ny fahataperamandany seni tsika tam'izany de ny eritreritry sika tam'izany hoe mila satria tsy maintsy avaozona ny mpikambana ao amin'ny seni de tokony sampanan-dalana anankiray io na tokony fotoana anankiray fanararoatra io ahafahana mijery ny fanavaozana ilaina satria ny taona vitsivitsy farany na ny manda anankiray nanomboka tany amin'ny taona 2014 tam'ty repoblika fahaefatra ty ny manda voalohany tam'ty de nahafahantsika ny aina sy nanao tombanezaka ny fetezana na ny tsy fetezana nateraky ny lalàna zay vaona narafitra sy ny lanina nentina ny tantana ty repoblika fahaefatra ty tamin'iny manda voalohany iny ary tena nisy zany nisy reo endrika anankiroa reo nisy ny fetezana nisy ny tsy fetezana nisy ny fomba fijery hoe tokony ho sécurisena tokony arovana ny lalàna fifidianana mba tsy ho araky ny eritreritry ny mpanao politika mitondra ny firenena fotsiny amin'ny vanim-potoana anankiray iny de zay no natonga atsika efa tam'izany fotoana zany afaniry no hoe so de tonga ary amin'ny fotoana ahafahantsika am'izay tena mametraka taorian'ny fanaovana tombanezaka tsy isika mpisehatra eto atoerana ihany nanao tombanezaka fa nampanara-maso iraisam-pirenena aza nampanara-maso teto atoerana de samy nanao tombanezaka ary samy namoaka soso-kevitra de ho fanangonana nyreny soso-kevitra reny fanambarana nyreny fampiarana nyreny soso-kevitra reny rehefa hifanarahana rehefa hifanarahana hoy no nahatonga atsika efa niantso tany am'izany fotoana zany ny amin'ny hoe tokony hanavaozana nyty lalàna ty ka raha miantso io fiarahamonim-pirenena io am'izao fotoana zao ny amin'ny ireo tokony resahana lalàna mahakasika an'ireo zavatra ireo de tsika miteny hoe vondrona parlementaire tim sy ny atoko tim nge efa elany niantso an'io ary tsy reo ihany mety reo ihany ny hitan'ny fiarahamonim-pirenena angambany fa be de be ny zavatra efa homanina any tsika mahalala fa na ny atoko politika isan-karazana na ny vondrona atoko politika plateforme ho isika na ny fiarahamonim-pirenena tsy mitsahatra nanao atrikasa tato anatin'ny 5 taona farany hitsinjovana an'izany fanavaozana lalàna mahakasika ny fifidianana zany mba hananana an'izany andian-dalàna tena sahaza amin'ny fiarahamonina malagasy zany fa sationa nyreo tsy ahiviny eto reo zao ary misaotra azy mandray andraikitra ary isika de mbola manohy miantso sady apitsika ilay antso amafisina le hoe ifanarahana ao anatin'ny fiombonana sy ao anatin'ny fiadikevitra ao anatin'ny fifanakaloza-kevitra fa tsy hoe ny hevitra mpitondra fotsiny no entinao na ny hevitra mpanohitra fotsiny na ny hevitra vondrona parlementaire anankiray fotsiny na ny hevitra ny fiarahamonim-pirenena fotsiny fa reo no atambatra de ahafahana manavao ahafahana miroso makany am'izany fanavaozana fijerenany lalàna mahakasika ny fifidianana zany mba hisoroana mety ho fiatraikany ratsy eo amin'ny fiainam-pirenena isaky ny vanim-potoana mpifidianana ary ny antena itsika de rehefa vitsy zany zavatra zany de aharitra ampolo taonany maro
fampiarana an'izany eto Madagasikara. Ny solotenam-pinita député Mambrabendrina rehefa tonga teto nanao consultation tamina vondrona androm-panjaka na fikambanana tsy miankina samihafa reo mpanara-maso ny fifidianana de niresaka mihitsy hoe resaka prévention na crise na fisorohana ny crise hitranga amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ity mety ho anisany ve zay? Anisany mihitsy zany satria teo mantsy no fototry ny adi-hevitra nandritry ny herinandro maromaro tamin'ny fotoana ny voizanay an'ireny hevitra ireny ny amin'ny hoe inona no kitikitiana na ny fitondram-panjakana zany teny an'izany e lazaina fa tsisy krizy teto Madagasikara fa eo amin'ny famaritana an'le krizy mihitsy ny tsy nitoviana hevitra raha fifidianana ny resahana ataontsika amin'ny fomba fiteny hoe krizy elektorala ny krizy elektorala nge tsy amin'ny vanim-potoana ny andro ny fifidianana iny ihany e fa ny ainantsika teto a de ohatra ny lasan'ny faritana ho krizy taorian'ny fifidianana poste elektorala kanefa ny lojika de mametraka fa matoa misy ny krizy poste elektorala aorian'ny andro mpifidianana dia satria nateraka ilay zavatra nitranga nandritra ny fifidianana iny ary nateraka ny tsy fahatomombanana teo amin'ny fanomanana ny fifidianana de zay indrindra zay le hoe fisorohana ny krizy fa tsika matoa zao ny adi-hevitra mandeha matoa tsy mifampatoky ny mpisehatra amin'ny fifidianana matoa apohitra foana ny hoe tsy matoky ny vao miera-pitatana ny fifidianana mpisehatra ara-pifidianana de efa endrika krizy zany ary efa krizy elektorala zany satria élection ny resaka eto ary efa krizy pré-elektorala zany fa zahay kosa de miteny hoe tsy hitaran'izany ny tanjona tsy hitaran'izany ohatrany amin'ny poste elektorala fa nytanjontsika de zao vita ny fifidianana amin'ny andro ny fifidianana mivoaka ny vokatra tsy miresaka n'intsony rehefa aveo fa miara-manaiky kanefa raha am'izao tsy fifampatokisana zao ny atao hoe tsy mifampatoky de midika efa tsy manaiky zay raha zay ny akilany ny andaniny am'izao endrika tsy fifampatokisana izao dia mampanahy be ny riosona makany am'izany krizy hatrany ambadiky ny fifidianana zany ary zany no fandresen-dahatra tamin'ireo fiarahamonim-pirenena isan-karazany a tamin'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena tamin'ireo vondrona politika isan-karazany zay mifampiresaka ary ny akamaroany ange efa samy resy lahatra ary zany no mahatonga zao fironana amin'ny endrika maro makany amin'ny fifampiresahany zao faniry eny ary ngamba tsy ho tazomitsika ntsony ny solomamboaka Mambrabendrina satria tena efa mba nahazo ataontsika efapolo minitra teo io tsika zany efa mba zava-dehibe zay teo anatin'ny fahalalana ny zava-misy ny fiainan'ny firenena tena marina antsika député Mambrabendrina mino fa manana tsetsatetsa tsy atra kely resahana ihany ianao satria ponina ao anatin'ny district Anambohidratrimo akoatra ny tena hoe famaranana ny congrès partry ny Antokotimo any faritra Atsinanana sy Analanjorofo. Ya zay nge mba nonomboako azy aloha efa mivoaka ny fanasana raha afaka pitso marainy sika miona ao amin'ny renivohitra ny faritra Atsinanana raha lokandro tsika miaona amin'ny renivohitra ny faritra Analanjorofo congrès partry reo ary amafisina ny fanasana avy aty amin'ny bureau politique nationaly amin'ny fanomanana ny fotony sy ny fanatrehana andreo congrès partry reo zay averitsika ihany fa congrès partry tanterahintsika ary anomanantsika ny congrès national lehibe zay ho tanterahana tsy ho ela zay ny amin'iny raha iresaka vetivety ny any an-tanàna ny any Ambohidratrimo dia misy tsetsatetsa tsy asitra kely tokoa tiana ho zaraina satria rarotina ihany ary atsipy amin'ny tompona andraikitra isan-karazany fa eo moa le mbola iendrika fitrangany ilay tsy fanarahan-dalàna na finiavana tsy firaharahiana ny lalàna misy lalàna iny fotony ny zavatra mitranga dia misy ny fifanararotana ao anatin'le izy commune Talata Maty no resahako eta raha tsika mahita efa maro mantsy miponina mitaraina tamin'izy ity de nisy tranga anankiray nitranga voaingana maro miponina mitaraina zay mampiasa ny lalana miala ty amin'ny lalam-baovao amin'iny ambony loka mivoaka makany fanavotana iny izay orinasa tsy miankina no ohatrany tazana mifehan'iny lalana iny
le fifehezana efa mataonany no efa hita ary efa nytenenina foana fa me manahirana am'izao fotoana zao satria rehefa tia ny idina le barrière ao de idiny rehefa tia ny sokafana de sokafana nefa lalam-bahoaka io voie publique io chemin communal io avy nanontanyny tompona ndraikitra vao miresaka eto a de io orinasy io a no mife ny zavatra mitranga eo amin'io ampahandalana io satria ony mandalo ny vavahadiny io lalana io de satria ony misy trano fonenana consul vahiny anankiray zay io lalana io de izy satria ony zareo ny tompon'le ataoko hoe le lotissement anankiray ao a le zone résidentielle anankiray ao de feheziny hatramin'ny lalam-bahoaka aza tao an'izany kosa izy ty ary zay no isarihana ny sain'ny tompona andraikitra itsaika itena hoe tompona ndraikim-panjakana lalam-pandroena ny HCCR tsy mivadika todo amin'ny tsy fanajana lalam-pandroena fa eto kosa de misarika ny sain'ny tompona andraikitra ny commune eny atoerana ny amin'ny tokony hijerevana an'io fa na ny sisin-dalana ary sisin'iny arabe mpanjakana iny ary ny fiadidinan'ny tanàna eo atoerana no naozena ohatran'iny an'iny lalana iny fa ireo le mpiambina an'ireo ataontsika hoe agent de sécurité napetraka eo reo de manaraka baiko tsy tia hitena Sénégal mahazo baiko fa ohatrany tafahoatra loatra kanefa tena zay le izy fa lalana malalaka sisin-dalana malalaka azo hijanonana zao ary ariapitany faritra misy an'lay zone résidentielle de ilana vaniny ny mponina de rehefa resahana tsy manaiky mihitsy tsy ohatr' zany ny fiarahamonina eny an-tanàna eny tsy anareo rery io lalana io quartier io lalam-bahoaka io de rehefa tena nandeha ny fifampiresahana de hoy lay agent de sécurité zay mibaiko azonay zay miasa amina orinasa ny agent de sécurité orinasa manao sécurité eto am'ty toeranyity de nahazo baiko avy amin'ny filatexa aloha tononiko satria zay ny feona voaka ny olona io ny aminy hoe tsy misy mahazo mijanona na amin'ny andaniny na amin'ny ankilany iny arabe iny tsy anareo iny lalana iny lalam-bahoaka iny ary engany a tsy teny an'izay mihoatry ny androany eto am'ty fandaharany ity na amin'ny fomba hafa na zavatra mitovitovy am'izay amin'ny faritra hafa amin'ny district ny Ambohidratrimo fa averiko fa lalam-bahoaka iny ny antso ny tompona ndraikitra lehibe ny mpitandro filamina tena toerany zahay talohan'ny resahanay teto nanamafy efa lalam-pianakaviana nga izy iny sa lalana orinasa tsotra de mivaly teny voaranay de mbola lalam-bahoaka iny dikan'izay avelao isokatra malalaka ny lalam-bahoaka de ny code de la route fepetra mifeny fifamivozana ny miatra eo fa tsy zay tian'ireo agent de sécurité reo atao misaotra faniry eny ary de makasetraka ny solombamboaka mamierabendrentsika tamin'ny fandraisananjara fanio-kevitra teto amin'ny fandarina miara-manonja omendalina député mamirabendrena mbola ivory ny fanetanana raha teo koa mbola mandeha ny nareo any Ambohidratrimo tsy akipetraka mihitsy de mino fa amin'ny heriny manakambara misimisy indray député mamirabendrena eny ary miratro antsika rehetrarehetra de manantena eona tsy hoela ny zavatra mara mo marobe de marobe mihitsy ny am'ty resaka fiainam-pireneny ity satria izany moa ny antom-pisiny ny fandarantsika hoe ndao iresaka raharam-pirenena ary raha tsy manazava raha tsy mitantara raha tsy manao reo fizaram-baovao maro samihafatsika de veritsika fa misy any zay hoe fahalalai-pinosana zay na hoe misy any zay hoe tsy fandraisana andraikitra zany manoloana ny zava-misy iainina amin'ny firenena potika tanteraka le Madagasikara am'izao fotoan'izao ary tsy nisy nieritreritra ny hoe ohatr'izao sisa no efarany le Madagasikara tena tsy nisy nieritreritra n'zany zany lafin-javatra zany no mahatonga atsika miteny resaka ary manaitra ihany hoe raha mbola misy mevitena fa malagasy
tompo tandrazana malagasy ty tandrazana malagasy mety afaka anavitra ity fireneny ity de mba mijoroany ambadika any tompoko mba miteny ary raha mbola misy any mieritreritra fa tena hoe handovany ty Madagasikara ty ho an'ireo taranaka tena taranaka amampara araka ny tena fiteny malagasy fa tsy le am'le fomba fanonona le anankiray fanafoezanteny iny de mba everitsika zany fa tena fotoana zao hijoroany rehetra zany satria ny zavatra nambara teo ny araka tamin'ny somamboaka Mamirabenrina sy ireo fanapoirana araky ny lalàna araky ireo fepetra maro samihafa kanefa ininy fanjakana tena hitsahana tena atao tsinitsinina dia mitariky zany any fahampitehan'ny firenena ho avy eo zany ka raha tsy izao tsika de mitsangana misoroka zay le prévention na conflit na crise ary ratsy zao ihany ko tsika de mandonda tambatra ny amin'ny hoe tena tsy mety ty fomba hitantanana firenena ty fa eto moa zany tsika tena zay tokoa ve ary rehefa diniana litokana lalàn'olo tokana fisainan'olo tokana antokotokana zany no tena hovolena eto de ohatra marimarina ihany zany lafin-javatra any rehefa naheno an'le solomavamboaka taorina lay teny mahitsy nataony fanavakavahana natao tany Dego de mbola antoizany amin'ny hoe tena tokony atao ohatry ny any Chine ny eto Madagasikara amin'ny tena hoe fifehezana an'ty Facebook ty fa tena manirikiry tena mandreraka le Facebook indrindrandrindra am'le endrika fanaritsiana fa tsy mba fanatsarana ozy izy fandokandokafana an'lay zavatra vita an'le fitondram-panjakana zany mirona makany an'le pensée unique zany rina rabe mananjara na tiana na tsy tiana satria dia tiana ho fehezana am'izay mandokandoka sy mahatsaratsara sy mahapetipety ny fitondram-panjakana ny zava-misy am'izao fotoana zao ngamba ho isika mba tsy ohatran'izany le fitantanana ny raharam-pirenena satria raha milaza le fitondram-panjakana reto hoe tsy nety daholo ny nataon'ny teo aloha kanefa izy mamerina sy manao mihoatra lavitra ny nataon'ny teo aloha de ozy tsika hoe tena tsisy dika tsisy laina an'lay tolom-baoka ny resahanareo ho révolution satria tena aim-poverymaina raha latsaka fahampitehana nitondrana tarazo kilemba ho an'ireo nytolona tamin'izany fotoana andrany fa raha zao kosa ny endriky ny tolona zay everinareo fanatao de tolona diso lalana tena namotika ny firenena ary zany ny zavahita sy zava-misy am'izao fotoa zao rina ka zay mihitsy le izy satria ny zava-misy am'izao fotoana zao zany dia tena hoe manosika ny olo-pirenena ho tonga saina am'izay manosika ny olo-pirenena ho tonga saina am'izay tsy hoe miandry ny mpanohatra tsy hoe miandry ny tiako Madagasikara ilazan'zao zao fa le fiainantsika sanandro ane efa baribary ary io toe-javatra mitranga iainantsika isanandro io dia io no mampiverina ny sainny malagasy zao mantsy ny hitany anatin'ny fiarahamonina any namana fanira zavamanantany hoe malagasy ve efa ahoana mihitsy malagasy ve efa ahoana mihitsy ary ny fomba fisaina amin'ny malagasy amin'izao fotoana zao to tsy taitra to ohatrany manaoko moramora pays de moramora hoy ny vazaha amin'ny zavatra tena tokony hoe ampikiropaka amin'ny zavatra tena tokony hoe tsy petrapetrahana nohatran'ny milamindamina ilay antsona hoe malagasy zany zay zany no fanamarian'ny maro manoloanany zao toe-javatra zay iainan'izao dia hoy ny valiteny hoe tandremy tsara fa io malagasy io ho any zay tena mahafantatra hoe manahoana no hitetsainy ny malagasy zany de zao malagasy tompoko tsy mitovy amin'ny vahiny tsy mitovy amin'ny any ivelany na ny resaka kolotsaina na ny tantara na nina mandrafitra an'izany antsona hoe malagasy zany fa manana ny mampiavaka azy izy io malagasy io de milamina io izy mandefindefitra zay ny malagasy tsy de manana an'izay toe-tsaina hoe misehoseho zay amin'ny akapobeny io fa raha toe-tsaina hoe misehoseho zany efa toe-tsaina vahiny zany amin'ny verbe zao amin'ny teny frantsay tonga de hoe je ny voalohany hoe za je suis toe-tsaina vahiny zany fa amin'ny malagasy dia misy ny rafitra tanatohatra
eo ny nahary zanahary any mbola misy raha fisan-karazany de ny razana de ny ray aman-dreny de mandeha tonga ty amin'ny ankizy madinika misy fanajana misy rafitra zay efa mipetraka io ny soatoavana malagasy ka so ny sasa mieritreritra hoe reto malagasy reto tena mora lolovony reto malagasy reto tsy miteny reo na dikaina raha lalam-panorenana reto malagasy reto tsy miteny reo na ohatra raha hoe manao zavatra tsy araky ny tokony izy tsy araky ny lalam-piarahamonina tandremy tsara fa misy ny lalam-panorenana raha-panjakana iny fa misy ny antsoina hoe lalam-piarahamonina zay ity no mitondra azy ty sy le ato ny saina sy ny amin'ny maha olona zany ny fon'ny olona dia malagasy moa io koa moa arakaraky ny faritra eto Madagasikara fa somary olony fo zay ny malagasy indrindra ny eto anivotany zany fa ny zavatra iraisany io malagasy io dia ilay hoe soatoavina fa io zao no efa kitian'ny sasany efa miazahanao pitena de hafahany mametraka an'ilay soatoavina hafahafa lalina be zany soatoavina hafahafa tsy mifanaraka amin'ny zavatra iainantsika eto Madagasikara zany na manafaniry na enoeno tao alolo tao fa hoe misy hoe manam-paniriana misy ny hoe tena hoe ao anatin'ny tetikasa mihitsy ao amin'ny fiainany de hoe de hipetraka any Dubai de hipetraka any amin'ny faritry ny misy ny arabo any de hipetraka ary safidy io safidiny tsirairay io fa zao le izy Madagasikara tena hoe fanomezana mihitsy io zany fanomezana ilay nahary io fanomezana ary tena hoe goavana be ilay fanomezana tsy tahaka nen'ny hafa zao ny any Soudan miady an-trano zay firenena manana sisy tany iraisana amin'ny firenekafa sahirana i Madagasikara nefa dia araky ny tenin'ny amiral Didier Ratsiraka hoe ny Océan Indiana iny moa faritry mifandrimpahalemana ozy dia petraka tsara ty amin'ny toerana milamina ty de le mponina ho aminy le olona le atsoina hoe malagasy dia tena hoe manana ny mampiavaka azy sy manana ny maizy azy manana ny fahendrena zany foana fa ankehitriny de misy milaza hoe tena asa te hiavaka amin'ny hafa ve sa ahoana fa hoe zay raha ngany de hipetraka ary safidy iny afany hoe mila ravinahitra tsy mitovy fa afany hoe raha voaraikitra no ayahoay raha voaraikitra ny tena toalony de zay efa milamima zay efa manana trano ary sy ny sisa ary raha ohatra hoe programa tsotra ao anatin'ny fiainanao le izy tsy mampaninina mihitsy zany hoe na misy tranonao daholo ara ny vazatany efatra eto ambonin'ny tany tsy problema zany raha manany etomanina ianao ka tao anatin'ny madio sy mangarara saodray misy miteny hoe de kianinareo ve zany ny hoe manana trano risery tsy izay mihitsy fa ny hoe raha ohatra ianao zany nanao zavatra tsy netiteto amin'ny tanyrazana de hoe ohatra zany hoe manetsy ianao nieritreritr tsy te hientra fa aloha ranga any ivelany sisisa ary lay fampitsiritana io zany de tena toe-tsaina tena mila saintsaina tsara ilaina ny makatahaka ny any velany am'izay zavatra tsara hitondra fandrosoana ho atsika fa raha ohatra kosa toe-tsaina hoe beazana le malagasy hitsiriritra ny any ivelany isaky mimetsika zao nefa sika mahavita tsara lavitra noho ny any ivelany any de zay le tena mba tsy mety mihitsy amin'ny fitaizana amin'ny tanora sy ny taranaka am'izao fotoana zao tena tsy mety izay le resaka hoe tezaina le malagasy hitsiriritra de hitsiriritra foana de anao kopikole de angalatahaka tsy zay mihitsy lay izy de anyka na aty amin'ny resaka hoe lalàna aty amin'ny resaka hoe resa-pifidianana sy ny asia sy ny sisa dia
la eo le resaka hoe fakatahaka be fatany amin'ny fiainana andavanandro de makatahaka be falantany ny sasanoa zay tenen'ny Facebook na amin'ny resaka saripady ara ohatra hoe resaka ain'olombelona resaka fitsaboana de zay tenen'ity Facebook ty de atao marary ny andohanao zao de ao de raha vao tsy misy Facebook le olona amin'ny fiainana zany satria efa voafatotra ao anatin'iny na de ao amina zavatra saripady tokony hoe anatona dokotera ary vokatra ilay rivotra avy any ivelany any sy ny sisa de inona no mitranga ohatrany lasa ondrakondrafana ohatrany lasa tsy feno zany raha vao tsy misy an'io ny teknôlôjia de tokony fehezan'ny olombelona fa tsy ny olombelona ny fehezan'ny fantrona nanamorona ny io Facebook io rehefa nytenen'zany le tena teratany amerikanina reny zany fitaovana ampiasaina mba ampandroso sy ampivelatra fa tsy ianao no fehezan'iny isaky ny metsy eo ka hoy isika hoe misy mieritreritra hoe zay rangaly leo eto Madagasikara fa zay manany hoeto manana zay tonga de ifindra lasy any ivelany zany fa zao aloha le izy na inona famirapiratany zany Dubai zany ohatra raha zay no raisitsika zavatra hafa ny Dubai ane fasy antany taloha fa vokatra ny faiza mitantana amin'ny hoe Émirats sy ny reo taranaka mpanjaka sy ny rehetrarehetra tao de io izy lasa mamirapiratra be io de stominy daholo zao tontolo zao de lasa any de zao zany lasa référence le hoe Dubai vao misy anakely de hoe Dubai tsy maninony zany tsy any mihitsy ny olana fa ny eto Madagasikara mba manahoana fa ngany Dubai nga misy fasany ilevenana Madagasikara ihany Madagasikara fa na inona famirapiratany any ivelany lay soatoavana sy mamalagasy iny mila rovana tsara iny satria mepotika io am'izao fotoana mpifidianana zao no tena ahitana azy vao nytenenina teo hoe manao zavatra tsy araky ny tokony ho izy mihoatra ny lalàna lokona orange daholo ty rehetrarehetra ty sinsisa de lasa ilay malagasy samy malagasy no fandramatra ao anatin'ilay raha kanefa tsy tokony izany inona zao le famalina le resaka inona mpanao gazety nakasary sinsisa le jery lisym-pifidiana de tena wa be reny efa tafiditra ao anatin'ireny any am'le sotoavina mihitsy reny voa any mihitsy nefa vo satria tena hoe rehefa mitrotrotra be zany rehefa miteny mafy be zany rehefa tena hoe miteny mafy be tena miakatra mihitsy ny hoe fomba fitenenana de zay no everiny sasany fa manamarina ny eviny rehefa miteny mafy be rehefa milelalela be rehefa mitatatata be de everiny sasany hoe izay no manamarina ny fotokefitra izay ijoroany tsy toe-tsaina malagasy zany tsy toe-tsaina malagasy zany ary io voaingana moa ny tena ny resaka tamina ray aman-dreny mpanadiady mpanaraka tsara mihitsy an'ty hoe mahamalagasy ty raha ny tokony ho izy zany raha ho avy amin'ny fifidianana tompoko lasy tompoko vavy de tokony ho fitaratra zao tontolo zao zany hoe fifidianana tany Madagasikara tena hoe mampiseho ny sotoavina malagasy fa am'izao inona ny eo vo any amin'ny lisym-pifidianana de fa ambony ambany ny fandripahalemana tena mampikaikaika ny malagasy na ny mba vohatra na aty an-tanàn-dehibe tena madilo reo olona ny sofina maheno hoe nisy zavatra nitranga indray tatsy ary tena hoe zavatra tsy azo eritreretan'ny saina tsatokantsy tena hoe alatra tena amin'ny endriny manahirana be hoe tena tsy alatralatra kely fotsiny fa de tena hoe isaky mandeha anao zany de mailo foana de mierikerika foana ohatran'ireny olona hoe ahoany reny fa ny endrika tsy fandripahalemana de tena zavitany am'izao fotoana zao eto amin'ity Madagasikara ty le firenena nefa dia hiatrika fifidianana vahoaka hiatrika fifidianana zany ane mila fitonina mila filaminana fandripahalemana tsisy de iza ny menao tsiny am'zany iza ny mena tsiny amin'ny fanjakany ny tsy fandripahalemana manjaka ny tsy fandripahalemana efa misy rafitra mipetraka any tamin'ny propaganda ohatran'renin'reny ery zao avy amin'ny propaganda de ohatran'ny anjely daholy anao propaganda ery anao kawitro izy namana Lenta William mateto omaly avy any ambanja
tamatama de mandika ohitra eo de asaina mandia eo de miala voly fa mifialam-boly de miserana fa mifiainanao mandritra ny 5 taona mifafankoany sakafo hoaninao a fampitadiavana me mitomby ihany ny manitra eto amin'ity firenena ity ary rehefa me mitombo ny manitra dia tsy miditra ny hetra nefa le hetra ny tena hoe moteur mampiodina ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny zany de lasa manjaka ny tsy fampitokisana eto amin'ity firenena ka zay raha nandoha an'izao ka zao aiza ny lalana potika sinsisa de eo am'izay zany a rehefa mandeha le tsy fandehanan-draharaha de ny sasany efa manao projet manao tetikasa lavitresaka hoe hitsaitsaika andao an'ilay a Madagasikara fa aloany any ivelany any hafa ho a le hoe mila ravinahitra hafa iny fa le hoe zay tsy te fangarongaro aminareo zay manany maizy anay a dia avafa ihany ny toejavatra tahaka an'izany fa zao na inona fa mirapiratany any ivelany any mamirapiratra ny any Miami e mamirapiratra ny any Paris e mamirapiratra ny any Dubai teneno daholy fa zao raha zany Dubai zany raha Paris mamirapiratra New York Tokyo zay mamirapiratra rehetra eto ambonin'ny tany a de mamirapiratra reny fa hafa ihany rangale Madagasikara na mahantra ary zay a no toetsaina mila voizina ao anatin'ny sain'ny ankizy ny tanora amin'izao fotoana zao marina hoe mandeha ny kolotsaina isan-karazany ny tanora malagasy amin'izao fotoana zao maimira tena maimira ary tsy de misy tsony ny tanora malagasy mihira ny hira frantsay fa hira amin'ny teny anglisy daholo ary tonga de voarainy ny tanora malagasy ny hira amin'ny teny anglisy ary mety tsara ny fomba fiteny azy mahavantambatana kokoa ny tanora malagasy raha ny eto Antananarivo jereo daholo reny karaoke reny tena moa mampanao gazety de mpanao gazety mandehandeha mihaino anao zany tonga de tena mélodie tena miteny anglisy mandeha eo na artiste voaingy anao na artiste efa talolo fa tena voafehy an'le tanora malagasy ny hira amin'ny teny anglisy fa tsy de maheno anao tanora malagasy mihira amin'ny teny frantsay na hoe areo artiste frantsay raha tsy hoe misy hoe teratany malagasy manao fifaninanana ohatran'ry anisasy sy ny nanao faninanana tany andafy teny reny afo reny tonga de mifantokany daholo ny sainy malagasy fa mahavantambatana ny tanora malagasy kokoa ny hira amin'ny teny anglisy ankehitriny no ny hira amin'ny teny frantsay misy dikany daholo zay rehetrarehetra zay fa le mahamalagasy zany ahoana manoloana an'io ty zany raha resam-pifidianana de hoe tokony hoe élection amin'ny matoetsaina malagasy amin'ny fomba fitantanana malagasy tena hoe malagasy no manao ny fifidianana toetsaina malagasy eo ny lalàna eo ny lalam-pifidianana eo ny lalam-pandrena fa mila misongadina ao anatin'ilay izy ilay mamalagasy zay no tsy fena ao anatiny tsika mantsy raha vao miresaka hoe fifidianana de seny inona koa ministera ny aty tany ACC mpanohatra pomba mifanjakana fahefana mpanatateraka zany ny ao azaitsika fa ty amboniny zay rehetrarehetra zay apetrao aloha hoe malagasy isika mianakavy fa itsika ane zany zao tsy de misy presaka loatra zay ny any ivelany any foana ny any ivelany any foana no vetesina eto dia lasa veritsika nefa isika manana an'ilay tena hoe mahamalagasy de io le mahamalagasy io no totofana am'izao fotoana zao ohatra menatra ny sasany teny hoe malagasy ny tena hoe naninona ry any tsy nataon'Andriamanitra mba amerikanina na anglisy zao ny anglisy ametraka amin'ny fomba ofisialy mpanjaka ny Charles III rehariany mihitsy zany ary ny atsika inona mba reharehantsika asaina mitsirritra mia misy Paris zany no hitaizana ny zanaka malagasy de aseo daholo ty mamirapiratra Dubai sy ny rehetrarehetra ty marina fa mamirapiratra ny any fa le mamirapiratra ve tena vaindondra raha tena priorité amin'ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana zao fa mpitsirritana azy mamirapiratra ny andafy any sa ny fampandrosoana ny tontolo mba mivoatra zay io aloha no tena kitry faharan'ny malagasy
sao dia adinontsika ary fa ny fambolenane sy ny fiompiana no andriakinany toekarena amerikaniny sao de tsy fantatsika zany fa tsika mantsy oatra nyvaliana am'retireto hoe zavatra am'retireto hoe bildinna be ao New York ny fambolenany no kitrefaran'ny toekarena ny Ukraine fa izany voalohany na faharoa amin'ny fambolena varim-bazaha na blé eto ambonin'ny tany tsy Ukraine de io misy gidragidra be de zay mahatonga ny Rosianina io sahirana satria raha voavotsitra eo Ukraine hoe tena tsy de miara-miasa aminy de misy fiatraikany amin'ny vahoaka Rosianina io ary misy fiatraikany amin'ny vahoaka maneran-tany sa ny Argentina nandeha anafatra blé i Argentina koa mantsy mpamboly blé sahirana ny mpanao mofo ka io samy manana ny mampiavaka azy ka ny tsika ny soatoavina de hoe velona iray trano maty iray fasana nga misy fasana ilevenanao any Dubai zavatr'olona ry mampingapinga fasikany any aty ny fasandrazana aty ary zany hoe tena hoe maty ianao zany any an-tanin'olona any ezahana mihitsy fomba rehetra efa tsy vidiny hoe tavelany hoe tonga ty amin'ny fasandrazana hafa ihany le Madagasikara io moa zany fampiresahana amin'ny namana de tsotra kely hoe raha ohatra ka miresaka eo zany de hoe ny ao de zao ty zany tena hevitra manokana mihitsy ty fomba fijery manokana mihitsy ty na ninninona tanàna tononony eo hoe Japon Dubai New York Paris ampilendalendana amin'ny malagasy rehetrarehetra eo raha ohatra ka andalovana hoe 5 andro herinandro ohatran'izany tsy maninona mba hoe mijery ny ataon'ny olona tsy hoe akatahaka be fahatany fa hoe mba ahoana nataon'ny olona ty ahoana mba fomban'ny olona ty mety amiko zay zany tena hevitro manokana mihitsy io moa samy manany ny heviny ajaina ny hevitra ny tsirairay fa raha ohatra hoe tena petraka ela be any aloka ihany aty Madagasikara nalazain'ny olona masiso ary nalazain'ny olona maimbo ary nalazain'ny olona feny zordira ary de aleoka ihany Madagasikara ny antony de ity ny Madagasikara ane mbola azo ampivoarina tsara mihitsy azo atsarainy fa maninona ny tsy izany no ezahana fa maninona ny tsy izany no ezahana ampitaina amin'ireo tanora sy ny taranaka hoe aletika ao an-tsay mihitsy hoe azo ampivoarina azo atsaraina tsara ty fa maninona ny vahiny no manjaka eto tsy midika mihitsy zany hoe tsy ty vahiny tsika tsy maintsy miara-miasa ny vahiny fa ny vahiny ane tonga ty manao asa-piariny de velona izy maninona ny karana avy any Pakistan avy any Inde ny Europeana avy any Frantsa itsika mihitsy miantso hoe tonga ava ty Madagasikara ampiasa vola tonga ava ty opérateur économique nareo tonga ava ty Madagasikara fa tena aty tena misy sehatra afahanareo miaina mihitsy fa zay mahataty ritma mijanona eto fa zay tsy mahataty ritna mitsoka mody firy zay orinasa efa nikatona teto zay orinasa ny vahiny fa ireo nahainy ary ireo vahiny de ry zareo ihany ko mahay mifanampy ry zareo eo amin'ny asa piarina tsika ne mendimendery maimaikery mametsiny ny karany ny karana zao tsy tokony ho zay satria ry zareo mahay mifanampy mety misy ihany migidragidra ny anatiny ihany fa mahay mifanampy zany tokony ho ianarana zany fa tsy mainka fotsiny andeha anenjika ary tsika malagasy raha vao misy malagasy anankiray mba misongadina eto amin'ny firenena na inona antony na resaka eo misongadina eo am'resaka orinasa misongadina eo am'zao inona no ataotsika stomina midina toetsaina inona zany stomina midina atao mihitsy zay ampidaraboka azy potehana mihitsy felonana ny olona mifanampy misy ane ohatra hoe avany Azia any le olona tena hoe freana avy eo de resaka séjour kelina atao hoe tapabolana ny volany aposiny any devise tonga eto izy fa manampy azy ireo teratany mitovy aminy avany efa mipetraka elaela teto amin'ny resaka fampiasam-bola tontolo mivarotra na ohatran'izany afaka heritaona tonga de efa manderery lay teratany vahiny eto Madagasikara tamany eto izy faharoa be de be tompoko ny fanadiadiana
reportage, documentaire, magazine amin'ny atsara zany a samy hafa ny documentaire sy ny magazine. Documentaire matevitevina kokoa, velatra kokoa noho ny magazine. Fa zay vahiny manao fanadiadiana eto, oronatsara eto, de tsy misy zay tsy milaza fa tena tsara le Madagasikara. Fa itsika eto tsy mahita an'zany fa ny olona mahita an'zany. Raha n'izay mba hita ny tenanay aloha zany tamin'ireny documentaire sy magazine momba Madagasikara reny a, mba tsy hiteny hoe amin'njatony de atao hoe efa mampolopolo mibetsaka. Ao ny amin'ny teny anglisy, ao ny amin'ny teny frantsay ny tena betsaka, ao ny teny allemand. De samy miteny daholo hoe tsara. Ary le vahiny rehefa tonga eto tsy mijanona eto Antananarivo izy, mandalondalo eto izy, fa tonga izy de any amin'ny faritra any rehetrarehetra, mandeha rehetrarehetra any. Tsara le Madagasikara, tsara. Fa le tsika ty, tsika zay tompony fifidianana notrehana. Io ane io resam-pifidianana io tsy ny Comorianina no mampisaviritaka an'io eto. Io ne resam-pifidianana io tsy ny Seychelles no mampisaviritaka an'io eto. Comore sy Mayotte manana problemany any izy, mbola vahany any. Io ane tsy Maurice any etsy akaiky tsy mampisaviritaka ny tontolo-pifidianana, fa iza mahatonga ny fimenomenomana, mahatonga ny fimenomenomana ho teraka ao anatin'ilay fikarakarana amin'ny fifidianana. Gasy any. Isika malagasy any manao ny tsy ampandehanana an'io. Ary alefa daholo ty sosikevitra rehetrarehetra ty, atao zao atao, satria ny olona sary-piaro ka, tsy hoe fanakanana fa sary-piaro ny olona. Fa tsisy mirarahan'zany fa le fitiavatena foana no mibaiko any ambadibadika rehetrarehetra any. Fitiavatena satria nahita inona? Nahita tsirony, averiko ny ampandeha, nahita tsirony eo amin'ilay hoe andraikitra sy ny hoe toerana zay nametrahana n'ilay olona zany. Tsika tsy teny hoe iza fa hevitra fomba fahitana akapobeny zany. Nahita tsirony. De lasa mandeha amin'ny tsy falehany zany lay fiainam-pirenena manao zay. Fifidianana no atao. Raha ohatra ne ka hoe atao hoe 13 tapitrisa, 13 tapitrisa, 14 tapitrisa, tsy sarotra ny tena mikarakara zany. Nen'olona raha tany Brezil 50 tapitrisa 150 millions isan'ny voasoratra anarana, tsy nahenona hoe tsy ao anaty lisy mpifidianana raha anona ny maty mbola miverina ao sisa. Zany. Ny tsika eto zay 13 millions, 14 millions, zay zay tena hoe isy ofisialy moa zany manodidididina eo, misaviritaka. Fa tsy ny any ivelany mihitsy no mampisaviritaka an'io, fa isika ato ihany. Ka raha ohatra zany mijoro ny olom-pirenena hoe tsy manaiky ny isen'ny zavatra tsy miady, tsy mety, mifamiloviliana ao anatin'ilay izy de rariny tokoa izay. Tsika zao mbola aty amin'ny resaka hoe fikarakarana. Ka maninona ianao sady maheno? Tsy haiko aloha nareo raha naheno, fa za naheno e. Eny anivon'ny fiarahamonina maheno. Hoe tetezamita moa tetezamita amin'inona e? Tsy misy resaka tetezamita zany no mifanarahana teto, fa hoy ny président ny Assemblée nationale Madame Christine Razanamahasoa hoe arao ny lalam-panorenana. Zay voalaza ny lalam-panorenana ihany. Bravo mihitsy zay. Zay no izy. Kina nidikidiran'ny hoe efa avoivoizana any ambadibadika any hoe tetezamita, tsy mila an'izany malagasy. Tetezamita zany efa namono teto. Zao ve efa tsy voavidy intsony na tongolona ny voatabia. Zara misy sosiety efa nitenenina teto hoe taloha ne zany sosiety voatavo zany lazaina fa alokan'ny sahirana e. Trondromainy zany, fa zao zany trondromainy zany lafo be zay moa tsy mipetsena fa madama no tena petsena fa rehefa mandeha zany de mahita ary tao lafo be singa any anakefatra tao lafo be. Lazaina hoe sosiety sy voatavo ny alokan'ny sahirana mba tsy teny hoe lokan'ny mahantra tany aloha tany. Fa zao tsy zay tsony fa zara raha misy hoanina le malagasy. Ka raha ohatra zany hoe hiatrika fifidianana, ny tiano tenenina de tsotra fotsiny. Miatrika fifidianana tsika, ty zany le tena hoe mety efa any amin'ny olom-pirenena de raiso ny andraikitra zay iteneny ty foana ataona hidridrangilo mihitsy ty. Tena jereo ny anarana ny anatin'ny lisy mpifidianana.
fa tsy vitany kitabataba fotsiny io sy mitsetsetra fotsiny. Rehefa tsy any ny anaranao de manoratanarana any amin'ny fokotany. Tandremy tsara fa mandeha be le fotoana filotsika androany 4 me am' raika am' 3 me zany ny fefarany ty raharaha ty. Rehefa tsy ao ny anaranao a de soraty anivon'ny fokotany aza asiana diso zoanao zany. Na tsy avela miditra ao miboroapokotany anao fa ataony ao tokotany tsy any faux problème zany, tsy any ny olana. Fa ny anaranao ao anatin'ilay lisy-pifidianana. Fa rehefa tsy ao anaty lisy-pifidianana eo averinay in-polo, in-jato, in-arivo. Rehefa tsy ao anaty lisy-pifidianana ny anaranao am'le tena fotoana, tsy afaka manova ny tantara ianao. Tsy afaka manova ny tantara ianao ka olona tsy eritreretinao eo am'le toeran'ny président république ny tonga dinanao taonao eo. Aninona ianao aninona? Afaka 5 taona indray. Afaka 5 taona indray. Ka izay le izy. Tsy tokony ho varimbariana, aza mitamatama, raiso lay andraikitra, fa aza varimbariana ka zay mbola sahirana amin'ny fiatrehana ny fiainana. Ny hanovana an'io fiainana io mihitsy anie no anton'izany re olona. Ny hanovana an'le fiainana io. Ny hanovana zay mba ho tsara. Tsara ve zao fiainana eto Madagasikara zao ary? Zay aloha ny fanontaniana. Mety ve zao? Zakanao ve ny onjam-piainana amin'izao fotoana zao? Manahoana ny lanjan'ny ariary? Manahoana ny filarantsika amin'ny resaka corruption? Maneran-tany. Ny resaka PIB. Ataon'ny olona any ivelany. Ny any ivelany man tsy azonao sakanana ka. Ny eto mety hoe azo amboamboarina zao. Fa ny any ivelany tsy azonao hoe kianina amin'izay zavatra voakany any. Satria izy manana soloteny eto, firy maso ivoy eto. Ireo ambassadeur rehetrarehetra hoe miaina eto, indrindra eto Antananarivo, miaina ny zava-misy eto, miaina ny embouteillage. Miaina ny embouteillage. Le mpandeha tsotononiko le sehatra iasan'le vazaha. Tsotononiko. Feto Antananarivo. Miasa eto izy. Olona ambony zany dia miraikitra ny embouteillage zany. Raikitra ny embouteillage. Fitohanan'ny fiarakodia. Eo amin'ny fito amin'ny fito sy fefany eo. Olona ambony amin'ny sehatra raisam-pirenena miasa eto Antananarivo. Izy tsy mametaka an'le saina kely zany eo am'le fiarany. Tsotra fotsiny fa izy mitondra chauffeur. Mitsoka ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Iny amin'ny faritra Korondrano iny mihitsy. Miala le vazaha nandeha tongotra izy. Azony natao any mane prikrikrikrik. Izy manana maizy azy, tsy nanao an'izany izy. Fa mandeha tongotra koa mba fanatanjahanteny. Fena koa raha vao miboretaka lava hoe vao mihetsika de fiara malemy eo anao. Fa ilaina koa le mba mihetsikehtsika zany dia ohatran'izay. Ity amidi-pitinantsika azy amin'izay aloha amin'izay anjarako izay namana faniry. Voaka teto maly ny filarana zany amin'ny hoe fahalalan'ny asam-panaovan-gazety maneran-tany. Izany firenena tena manaja an'izay. De izany firenena tena mbola mila ezaka be. De izany firenena tena tsy alehany mihitsy. Teny voaka tao. Reporter sans frontières namoaka an'io Frantsay zany. Ny RSF koa miparitaka be maneran-tany ary manana ny indisy sy manana ny données isan-karazany mialatsiny amin'le teny fa zay moa ny teny teknika. Manana ny rehetrarehetra izy ahafahany mamoaka an'le taremarika fa io tsy avoaboaka fahatany. Filaran'ny eto Madagasikara anerinan'ny fahazato 101 faharaika amin'ny zato maneran-tany amin'ny firenena 20% Korea avaratra amin'ny tanany rambony. Fa iza ny any amin'ny 5 voalohany any reo firenena Skandinavy. Skandinavy reo Nordika zany. Zany ry voalohany eo Norvezy, ry Danemark, ry iza le nosiketa be ary avaratry Atlantika ry Islandy, ry Suède ny tenentsika teo, ry Finlandy. Zany ny any amin'ny 5 voalohany any. De natao amin'izay raha le fanadihadiana inona no mahatonga an'izany. Sarotiny zareo amin'io fahalalahana io de ny zavatra misy aloha zany raha ohatra ka miaina ao anaty tena hoe fahalalahana. Le fahalalahana tsy midika hoe fahalalahana sauvazy tsy zay. Fa hoe fahalalahana tena manaraka tsara ny tena hoe demokrasia. Io moa teny vahiny demokrasia io de io aloha no ampiasaina hoe ao anatin'ny fepetra tsara, mandeha tsara ny fiainana.
fa ireo firenena tavaratra ireo ry Danemarka sy ry Suède sy namany reo ry Finlande reo ambony be ny farimpienany vahoaka ao aminy ary miady mikolokolo ihany ko izy de izy mitanany 5 voalohany ihany ko reo ihany hitantsika amin'izany fa mifandray ilay izy de manahoana ny fiainan'ny mpitondra any amin'ireo firenena ireo any Norvezy tompoko no misy an'izany hoe minisitra mandeha miasa mandeha bisikileta sady eo koa moa ny zareo amin'le resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana de le mpitondra mihitsy manome modely minisitra mandeha bisikileta de le bisikileta amin'io efa le mba hoe tsy avizana zany am'le mamoy azy de efa misy bateria de misy bisikileta mandeha elektrika azo voizina ihany izy fa le iny zany le herinaratra ao anatin'le bateria mba manampy de tsy de vizana loatra anao indrindra rehefa mandeha fiakarana fa minisitra olona ambony PDG DG mandeha bisikileta mandeha mamonjy ny asany any amin'ny ministera zay esany any Norvezy misy an'izany any Danemarka misy an'izany any tanio any amin'ny anina any raha ohatra mety tsy mino zika nefa ry zareo firenena efa manan-karena fa zany ny fomba fiainana zany ka izany no mitambatambatra no azahoana fampandrosoana eo amin'ny firenena anankiray ny modely zany zay miainga ary ambony ary fa ny antsika raha ny eto Antananarivo lalàna aloha no mametraka an'izay hoe raha olom-panjakana ambony lehibe anandrom-panjakana de zao hoe rehefa hoe amonjy fotoana izy sisa de misy polisy manokatra lalina sisa tsy any ny olana tsy edina hevitra zany fa zao lay fampitahana ataontsika hoe zany nen'ny olona zany manahoana ny eto amintsika manoloana an'izay inona koa ny azoambara fanetretena tompoko fanetretena ho an'ny any Norvezy Danemarka Suède any zany mba resahana eto zany am'izay tsika manaraka miara-manonja mba tena mivelatra ny fomba fijentsika hoe ay ve ohatra zany tsy misy laingo zany misy minisitra mandeha bisikileta ry François Hollande ary rehefa tsy président amin'ny Frantsay intsony mandeha mobilety de manao an'le verina ohatran'ny olona rehetrarehetra misy ny sata manokana momba azy fa tena atao hoe fahalemena ny aretina mahazo ny firenena mahantra am'izao fotoana zao sy ny firenena sahirana dia ity le hoe fitiavam-pahefana sy fitiavam-boninahitra tena hoe diso tavority ary matetika amin'ny firenena zay klasena hoe mahantra eto ambonin'ny tany no ahitana ny zay zavatra mampalahelo izay manana harena oatra zao sasany any banky any Suisse any zao zany akory tsy midika hoe tsy afaka manao an'izany fa le firenena mahantra velona le vahoaka izy milamindamina ary ananina ary mandeha anao de ny eto Madagasikara raha miteny ny taremarika de hoe tena mibaribary ny elanelana eo amin'ny manana sy ny tsy manana ny klasy moyenne tsisy tsony zava-dozany zany re olona ho an'ny paitoekareny ny klasy moyenne tsisy tsony le hoe atonontonony zany nefa ny atonontonony ny fianakaviana manana farim-piaina tonontonony ireo ny tena moteur satria ireo maronisa raha ny tokony izy ireo ny maronisa fa ny eto Madagasikara ny miaina ny ambanin'ny fahantrana ny maronisa majorité mihitsy 7% ahoana ny fomba anodinana an'izany ny mpamatsy vola any velany ny banky mondiale sisa mba enontsika eo fa ny ambo mangingina ka leony olona zay zavatra alefa tia Madagasikara tsy hita zay fandehany nefa rehefa mahazo micro de ohatrany hoe paradisa le Madagasikara tonga fa ny Madagasikara nareo mampiasa vola sy tonga ty izy voentaka tsy hita amin'ny passeport miapanapaka Antananarivo lasa mangataka eny anosy zany ny zavatra misy ampanantenana zao ty Madagasikara inona koriny eo de mandeha any ivelany any rehefa makany Madagasikara tandremy tsara amin'ny poketra tandremy tsara ny arona tandremy tsara amin'ny fiara fa zava-doza zany resahan'ny olona de tsy menatra ve tsika am'izany tsy menatra sa hoe tsotsorona fotsiny rehefa tsy mety aminay de lasa zay mandeha tsy zay le izy fa misy zavatra tena mila amboarina mihitsy zany eto amin'ity fireneny ity fa ratsy zany tsika
tenen'ny olona hoe nareo ane afaka 70 taona vao hitovy amin'ny roan-dahy zany ve de tsy hamenatra, zany ve de tsy hataitra. Io zany zao ny fifidianana, io fomba fikarakarana azy lasa miadina eny amin'ny fokotany, mifanilika ny senisiny eny amin'ny fokotany. Tabataba le olona ahoana ny anaranay tsy ao, tsy zay avy ty amin'ny fokotany io, any amin'ny seny io miteny ny seny, zay fa manana ny fomba fiasanay. De lasa mifampitsikera sy mifanenjana ilay olom-pirenena samy malagasy. Zany zao ny ainantsika efatra me zao. De anahoana zany izy ty? Sarotra mamaly an'izay anahoana zany izy ty? Fa ny andraikitsika olom-pirenena aloha malona zany rehetrarehetra zany dia ny manoratra anarana any amin'ny fokotany raha ohatra ka mbola tsy ao. Manoratra anarana any amin'ny fokotany raha ohatra ka mbola tsy ao ny anarantsika. Dikan'izay de zao, misy akony be mantsy iny hoe ao ny anaranao iny. Ka raikitra no ayahoay ao any arindrany raha ohatra ka mirisy zany, faniritsika de hoe filaminana. Fa rehefa raikitra no ayahoay hoe zao ianao tsy ato, za ato, tempirofo sy ny sisa, de afaka miady ianao manaraka ny fepetra isan-karazany. Fa raha tsy zay zany ianao de ianao sy maty no mitovy, matiny tsy afaka mifidy. Ianao ve olombelona mirijariza be de tsy afaka hifidy, fa tsisy afaka manangatra zany eto, fa ny olom-pirenena no afaka mifidy. De izay no ivoahan'ilay tena hoe famarinana ao anatin'le izy. Fa zay manana andraikitra zany mba entaniny eto ihany koa, zay manana andraikitra rehetra zay mahakasika an'io resam-pifidianan'io dia aleo mba hanao ny asany tena ao anatin'ny fitiavan-tanyrazana mihitsy. Rehefa eo anao zany de atao le izy, ataovy araky ny tokony ho izy, satria aim-pirenena, aim-bahoaka le izy. Ka sao de misy mieritreritra any hoe fifidianana zany ane endrika ivelantsony, fa efa pare daholo ny aty ananana aty. Tsy te ahita zany hoe fokotany anarivony, hoe fokotany fantôme zany dikan'izay zany efa misy calcul ny ambadika any, satria mandeha be mantsy zany feo zany. Mandeha be zany feo zany, de sao de hoe tonga de efa machine no manao ny conditionnement rehetrarehetra, de ty ny résultat de ty. Engane mba tsisy an'izay. Fa raha misy an'izay, raha misy mieritreritra anao an'izany araka ny tenin'ny président Marc Ravalomanana tany avaratra hoe misy baiko midiny re ataovy ty, de mba mieritreritra ihany, mieritrereta ihany. Fa mpiray tanindrazana aminao ihany no volosanao eto, mpiray tanindrazana aminao ihany no andainganao eto, mpiray tanindrazana aminao ihany no angalaranao eto. De milamina ve ny eritreritrao amin'izany? Zay aloha tena mahita nytony le mpangataka be dehibe eto Antananarivo tony, tena hoe ahoana ihany ary ty fandehan-javatra ty. Misy ministera amponina, misy gouvernemanta, misy ny rafitra rehetrarehetra fa feno mpangataka. De io zany sasany hoe fanga ministera amponina ihany no tompona andraikitra amin'io. Marina zany, tsy ministera amponina ihany no tompona andraikitra amin'io, fa ny tompona andraikitra amin'io de ny fitatana andraraha-panjakana rehetra mihitsy. Tsisy afaka miala bala amin'izao fahafoazan'ny malagasy zao, indrindrandrindra ny régime, satria mipanohatra izy aty ivelany. Ny alana bala tamin'izany nareo ane niaraka ny tatana tato, tsy afaka miala bala, fa zao iza no mitatanao, nareo rehetrarehetra anao manahoana ny résultat. Firy volana sisa. De zao zany zao de hoe samy miandry ny fotoana fiafarany, ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena. De ho avy zay fotoan'izay de inona no hitranga. Inona no hitranga fa de niteneniny madame Christine Razanamahasoa no mahalaza azy, zay mivaliny, ny lalam-panorenana ihany. Zay nitrikitryany tao, ny lalam-panorenana ihany ozy. Nanao nandinika ny mihitsy ny tenanay ny kabary iny tena hoe mot par mot. De nandinika ihany koa ny kabary ny lehibe any Sénat. Fa ny lehibe any Sénat moa le inona lauréat no azo amin'ny filoham-pirenena iny tena vetesany tao hoe tena ny olona mahita ny fampandrosoana, ezaka ataon'ny filoham-pirenena. Fa ny président ny Assemblée nationale le marary ny vahoaka no ny teneniny. Dikan'izany ny exécutif no nasiny amin'izany, no ny kianiny. Dikan'izay tsy mipanohatra ihany no kianiny, nefa ny filohany aty amin'ny meram-pirenena ao anatin'ny mpanohana ny fitondrana. Fa rehefa hoe raharaham-bahoaka de raharaham-bahoaka. Jirama zao ny teneniny tao. Inona koa ty roro ty?
e moa tsy mahalala an'izany fa ay ve misy an'izany roro zany mitsindrona simba ny tanora malagasy roro mpanazatra ny bare tranona no fantatray ay misy an'izany roro manimba ny resaka rongony zany inona mitsindrona gauche et droite efa loza ny dika an'izany ozy ny président Ravalomany hoe loza tena loza tena loza be deaibe ny fiainana eto dika an'izay a tsy fotoana fipetrapetrahana mihitsy zao fa tena hoe fotoanan'ny fandraisana andraikitra mba anjakan'ny fahamarinana mitondra any amin'ny fampandrosoana fa tsika raha amin'ny akapobeny tsika raha maty anga tsisy fasany ilevenana tompoka any Dobay fasika any any alevina izy ianao zany efa tonga ny fotoana hodiny alevina izy aty atany razana ihany hafa ihany le Madagasikara hafa ihany le malagasy ny vahiny ara miaika an'izany hafa ihany ny adigasy hatrany amin'ny baolina tokony nisy ny tena baolina tambary nataon'ny barele tsy professionnel fa lasa dala amin'ny Mozambikanina nanoloana an'le baolina hafa ihany ny adigasy hafa ihany ny ravomanga sy mipatsa de ty farany ty fanamariana eo amin'le hoe sika malagasy ihany no mifamely eto tena mila ovaina mihitsy io toe-tsaina io zao zany zao a de misy be deaibe mitaraina fa tonga de tenenina eto vary makalioka no hoe hovidiana zany ay le vary makalioka misy manafangaro amin'ny stoky tsy hitanao le izy zany fa rehefa masaka any ambilany any ohatra ny hafahafa ny fofon'le vary makalioka nefa no hoe vidiana zany de misy manao trafika indray zany any ambadika any aiza ny fanaraha-maso am'izany aiza ny fanaraha-maso aloha am'izany fa na eo ary ny fanaraha-maso koa aiza le toe-tsaina le hoe samy malagasy any no mifambotra eto tsy mivahiny eny tena mihinam-bary eto fa tsika samy malagasy any de makalioka vidin'le olona hoe efa zao mividiny efa lafo be efa mila tsy voavidy tsony na ny kapoka na ny kilao de anaovana trafika any ambadika any de afangaro amin'ny stock tampon de mety ve zany mifamono le malagasy efa toe-tsaina efa tena tsy zany de mbola misy manao ihany am'le fitiavakely nefa malagasy mpiray tandrazana ihany no mihinana an'io ny vahinina tsy mihinana an'io ary tsy any ny aza ny problema fa tsika malagasy hoe raha vao tsy mihinam-bary ohatrany tsy voky ohatrany tsy mihinan-kanina raha tsy mihinam-bary le vary efa lafo be de mbola isolokina mbola fitahana ihany ilay mpiray tandrazana makolika ny vidiana afangaro ny sasany amin'ny stock le izy de ino no amidy firy anaovy makolika rokilao ohatra ny fefakilao amin'iny stock zay tsy mihinana stock zany misy ny mahazaka misy ny tsy mahazaka samy manany toe-pahasalamany ny tsirairay fa raha hoe makalioka ny vidin'le olona de makalioka alefa eo raha stock ny vidin'le olona de stock le stock mantsy moramora kokoa ny vidiny iny le vary afarana avany velany iny fa tsy hitovy mihitsy amin'ny makalioka nambatondrazaka any amin'ny totora ex sy ry député Rabekijana sy any andry Fidelina any ny tena hoe makalioka de ahoana nafangaronao amin'ny stock le izy de mampalahelo le toe-javatra ohatran'izany de misoloko foana de mifaly hoe miaina amin'ny alatra zay foana ve ny iainana eto de tsy ho tafavoaka mihitsy ka hatrany amin'ny resam-pifidianana oka mihitsy ty family vility any amin'ny vary ara naovany sasany trafika de any amin'ny fifidianana koa ve atao an'izany tsy mety zany fa io malagasy io araka ny tenentsika tany amin'ny voalohany hoe milamina io malagasy io tena anisany hoe olona be fandeferana amin'ny malagasy fa rehefa taitra io malagasy io mavita zavatra tsy arakaraky ny eritreretana mihitsy voapirofo zany ao anatin'ny tantara efa ny fandimby sy ny vampitoana ny fandimby teto amin'ity firenena ity efa voapirofo zany tamin'ny 72 eny mbola azo lazaina hoe tsara ny farim-piainana malagasy hoe bovola tamin'izany mbola tao anaty zone France sy aziny sisa fa hoe resaka ny école de médecine ny tany akatso hoe sy ny sisa ny taritin'ireo lalasy ohatran'izany fa rehefa le hoe zanaka ny voakitikitika ndrongatra ny ray aman-dreny na tsy de te hiditra amin'izany ary ohatra fotsiny zany tany aloha tany ny lamima amin'ny malagasy firy taona nitondran'ny dideratsiraka teto anankiray ihany ny ainao manjerim-pirenena ny televisiona sy ny radio ray ihany zay alefa eo
de hoan'ny malagasy misy tatara ao misy inao de iny any am' ray sy dimy sa am' ray sy fefa le amin'ny atandro de eo mitangorony eo ambody radio ao mieny tantara tsisy afa-tsy zay ny areta amin'ny malagasy zany tam'izany milahbary izay zao mbola nasaina nandahatra briks vato tamin'ny androny kopare masiny sy ny sisa ny retany zany fa rehefa tonga le fotoana hoe tena tsy izy trony sisy satria mety hoe netretra hoe tsy makaizy reo ndrivotra koa moa nitsoka tany Eropa tany raha va ndrindro ny Berlin efa niova ny fitsokan'ny rivotra efa araky ny mpanao politika sasany io fitsokan'ny rivotra io ry pasteur Andriamanjato ry professeur Zafy Albert teraka ny Hervelona Razalama sisy efa niova ny fitsokan'ny rivotra teto am'izao tontolo zao dia na zavatra antranga teto mbola variana ihany de hitatsika zany ny fiovan'ny rara teto am'ty firenena ity ka eo zany le izy mila fisaintsainana fa so ny sasany mieritreritra hoe tsy makaizany malagasy fa rehefa taitro malagasy io manahirana voapirofo zany tamin'ny tantara zay mifandimby teto namana faniry Razafy Manantany tsy maintsy ny teneniny zay satria na inona trehatsika na fifidianana inona le sotoavina malagasy tsy maintsy loloavina tapon'no sy ilay firaisam-pirenena eny ary amty ampampitoana faranty de nde tena iresaka am'izay tsika amin'ny lafiny hoe asa ataon'ilay fitonam-panjakana zany satria tokony nyresahantsika zany tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo kanefa ho an'ny fandamina moa zany dia tsy voaresaka tsara lizy rena dia lay hoe trophée Babakar Andehaye zay azo ny filohan'ny republika tany Afrika tany zany tany Senegal ataoko an'izay mihitsy le satria nisy resaka bady manko le izy de ataoko hoe taty Afrika zany fa Babakar Andehaye dia olona zay anisany nanana asa natao fahatsiarovana tany Senegal zany raha ny fantatra zany dia anton-javatra efatra no voalaza zany fa nanolorana azy an'izay Grand Prix ana bâtisseur zay zany hoe raha tonga de ataotsika amin'ny teny gasy le izy de hoe loka ho an'ny mpanangana eo tsika aloha zany de fa tonga zany de samy mijery fa aiza ny tena mpanangana iza ny tena mpanangana zay fa aiza aloha de fa iza fa mpanangana aty amitsika ny tena mpanangana zay zay le izy aty am'tiko Madagasikara mpanangana fa tsy mpandrava ka zay le bâtisseur zany de hoe mpanangana Ditsika resana an'izany de tsotra inona zany resana de hoe nanao rokady ny arivony ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao de le rokady ny arivo zany de iny amorona kona zany hoe lalana pirenena fahafito satria raha viana inge satria ny RN2 re efa lalam-pirenena fahafito iny dia ery amorona kona misy lalam-baovao natao mivoaka any Andranomibevava akoatran'iny dia nambara tao anatin'izay ihany koa zany ny resaka aéroport international zany le ery vato satria misy aéroport taloha zany de misy le vaovao dia le hoe resaka fanokafana ny autoroute téléphérique sy ny lalana mampifandray ny any ambanivohitra zany zay zany no ambara fa hoe tena nanangana ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao de nahazo an'le Grand Prix ana Babakar Andehaye tsy fisy fanomezantsiny eo amin'ny lafin'ny fomba fahitany ny sehatra afrikana ny zava-misy aty Madagasikara satria prix iny ny fomba azona an'le Grand Prix de eto tsika samy manontany tena hoe ohatrohatry ny ahoana ny critère ohatrohatry ny ahoana ny dingana samihafa azona an'izany Grand Prix zany ny fantatsika fotsiny rehefa misy ny fanomezana prix Nobel rina ny prix Nobel manko misy ny prix Nobel amina resaka science toe-karena fandriam-pahalema na ny resaka zon'olombelona ohatrohatran'izany de misy fandiniana lalina mihitsy ny ary misy antota taratasy maharitra zay diniana eo am'ireo komite zay mandinika amin'ny fanomezana zany prix Nobel zany de isak'ireo azo lazaina zany fa inona moa zany tsy taranja lizy fa isak'ireo sokajy zay hanomezana an'izay loka izay de olombelona manam-pahaizana maneran-tany ary anisan'ny mpampianatra mpiatroka matretre marobe no miketrika am'izany prix Nobel zany
eo zany ny fandiniana nytotataratasy momba an'lay olona ny lalana ny diavin'lay olona ny tantarany tao anatina firenena ankiray ny zavatra ny lalovany ka ahafahana manasokajo rehefa aveo araky ny dingam-pifidianana sy hanomezana isa eo anivon'ireo komity ny ahafahana mame an'le hoe raianina ny prix nobel tamin'ity ndray mitoraka ty tataka zay ankorina reo fanasokajiana zany ary teny efa avo leta be mihitsiny ny fanandratana olo-masina sy olo-tsambatra ho an'ny fiangonana katolika nytitsika resany misy dingana maro be mihitsiny hatongavana an'zany ohatra zany zao rehefa nasandratra olo-tsambatra ibody vasoa any vohipeno vohipeno tokoa moa body vasoa sa tsy moatsinana misy azy de zao nisy antotantaratasy fandiniana lalina be vo tonga tam'zany nisy famantarana tantara sy hoe aiza masotsivana ahafahana mijery izany inona ny zavatra nataony olo io tamin'ny fahavelony sy ny aporinetiny na anjarobekynetiny tamin'ny fiangonana sy mety fahagagana nataony tahaka n'zany ihany ko ohatra Victoire Somanarivo ohatra n'zany ihany ko ohatra Jacques Berthieu le tany ambiaty be tsy moramora ny azona titre na fanosorana olo-tsambatra sy olo-masina samy hafa zany resantsika zany tsy zaraina bojo io tsisy corruption io tsisy io ary tsy mitirisy ny manao an'io fa misy foto-kevitra ijoroana reo reo zany tenintsika hoe fatapatatsika lizy fa eo am'le fomba nanomezana an'le hoe grand prix de anjarandrareo satria tsika ara-mony rehetra taitra daholo hoe ayve misy an'zany Babakarindiaye zany manao an'zany trophée zany eny de misy koa le hoe champion ny industrialisation de misy koa le hoe champion ny fanjarit-sakafo de eto am'izay ny aviany adevitsika ny aminy hoe reto lafin-javatra ny resahana tamin'ny communication voky reto ve no entina ilazana fa tena ahafahana indrindrandrindra fa tsy hoe entina ilazana fa nahazony lay filompirenena lay tena grand prix am'zany hoe mpanangana zany raha zany manko ny resahana riny de ozy tsika hoe mbola tsy mahafemifepetra zany anton-javatra tsotratra zao mety tsy nahazo information na tsy manana information na mety nanana information fa zao mety misy anton-javatra hafa mihitsy ny tany ny voakaniny grand prix iny zay tsy fatatsika ary tsy titsika idinina ny antony fa raha miresaka rokady ny arivotsika tsy dikevitra zany na inona endriky ny sy ny nataonao tany ambadika tany sy ny adevitra nataonao tany ambadika tany raha tsisy réalisation zany zava-poana ihany de hoe raha tsika mahita io ny fahavitany ny rokadiny arivo amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana teo aloha fa tsy ty fitondram-panjakana ty fa le fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao fotsiny no lay continuité de l'état de nitokana azy rina tamin'ny 1 sy 2 nitra 2 sy 2 ohatran'zany l'aéroport international Divato le vaovao ny fanjakana teo aloha nanao azy fa vokatry ny continuité de l'état da fitondrahan'ny président Hery Rajaonarimampiana aloha itsino ohatr'zay eny tsy manindry zany de nitokana le fitondrana mbola talohan'le fitokana le fitondram-panjakana de hoe aleo aloha anao audit fetra misy zavatra tsy mazava samy hafa tamin'ity raharaha ty fa ny koan'io tsy zao fa izao nefa mivoasoratra tany amin'ny famoaham-bola samy hafa tany de vita amin'ny président Marc manana ndray aloha potika avy amin'iny tsika aloha potika eo iny aloha mbola nampifilafolaina mba hahafahana zany mampiseho am'le sary ny aminy hoe tsy hitokana zavatra tonga de tena aingana be fa mbo hoe misy adevitra zany le izy de le resantsika am'izay téléphérique ane vo mandavaka mbola lavaka angely aho e saika nasina pototo am' Saint Michel fa tonga de tsy nanaiky mbola voalavaka ny devant Saint Michel non ny Carlton ny autoroute mbola vo mandeha le tracé an'le izy hoe ry mbola tsy tonga any amin'ny atsasany le 80 km heverina fa tokony vita mialohan'ny farany taona aza mbola akamatatra be saiko na efa mihoatra nambotr'olo mahitsy lay tany nararaka tambaron'olo efa nitotofana le terrassement zany hoe raha any amin'ny lafiny asa zany
de mbola sarotra ny lazana rinany aminy hoe 2% ve ny vita ao anatin'le izy non 2% ve lalan'le asa raha ohatra ka eo amin'ny 30-40-50 kilomètre na raratany ny vitanao par rapport an'le grand projet 280 kilomètre 4 voies autoroute zay misy lafinjavatra marobe atongavana am'izany sy le hoe lalana mampifandray ny any ambany voatra zay hafahafa ihany karaha ampitaitsika zany zavatra nataony telo zay foana le zavatra zarainay amintsika mpanaraka nyty fandarany ity hoe raha resaka fotodrafitrasa tompoko ny faninanana tsisy fanjakana ny ongana teto tsy ny ongany tsy rana na raha fotodrafitrasa ny resahana satria nanao ny première république dao ara aloha e tsy hoany mihitsy ahy e tsy hoany mihitsy ahy e tsy hoany entsaranana misy tsika fa tany andro nyfanjanahatany rina tsisy justement tsisy rehefa nandeha ny référendum tamy 1958 tsy araka amin'ny frantsay sa tsy araka amin'ny frantsay sa andeha manokantsika de safidy moatsika hoe bon io ara ny lala Madagasikara de menatsika ny fahaleovatena 1960 fa 27 juin 1960 mbola nanao an'le accord de coopération tsika zany eo a mbola tantara be zany mbola zavatra hafa itsika mandika hoitry mandeha sara itsikitsika sinsisa ny ampitsoniny accord de coopération reto en frantsay nilizay parsa tsy naverina tazominy any ka zao le izy raha fotodrafitrasa zany tena naleo amin'ny malagasy tsy naka fahaleovatena fa hoe toy izy frantsay satria nanao chemin de fer ka Tananarivo Atsirabe, Tananarivo Côte Est, FCE nanao an'izany ka mba tsoratra makambatana saka nanao an'ireto tunnel maro samihafa reto nanao lalana nanao karazana trano samihafa amin'ny alalan'le hoe résident misy résident zay ny raha misy résident maro samihafa Tiananala mahitsy ambopo 67 tamin'ny fantoiza président de Philibert Tsirana an'izany hoe ndao anao construction sy anao grand travaux fa zay ny ilain'ny vanim-potoana am'izao fotoana zao fa isika io de manodidina ny 5 millions 4 millions 3 millions tamin'izany fotoana androany tadiavy ny vanim-potoana noho ny croissance démographique zany fitombon'ny mponina ny tsy maintsy anaovana fotodrafitrasa efa ntsonjovony de efa tsonjovona ary zay ny atao hoe fitantanan-draharaha-mpanjakana de mitombondray mponina de zay koa ny continuité de l'état de nanao Andriamatoa Dede Ratsiraka araka ny fomba fijeriny de nahita lesona izy fa nahongan'ny olona izy taty amin'ny 91 de ozy izy hoe zako de hitondra fomba fijery vaovao zay nge le nataon'ny président Ratsiraka le hoe fanantenana vaovao iny le république humaniste humaniste écologique efa tara nanao 35 000 logements Dede Ratsiraka ny COP 21 zany efa taraiky fa Dede Ratsiraka fa nahitan'io écologique ka zay hoa le teneko tety nanao an'le photovoltaïque tany Jafaro nanao an'ilay ville nouvelle tany Tsiromandidy marina ihany ka zay resahantsika ka marobe zavatra nataon'le olona tonga ny président Marc Ravalomanana ka nananao an'izay ary président Dede Ratsiraka de ity kosa manana fomba fijery vaovao ndray aloha ty olona ity tsy ampy ozy izy fa mila nyreto président Zafy koa nandritry ny fotoana teneny de ozy président Zafy tany tantanany firenena ametraka démocratie zay ametraka liberté zay marainy démocratie azy ary ametraka fanjakana mba hahafahana mametraka an'izany tena décentralisation zany reo telo reo tena nilofosa ny président Zafy reo ary mbola zazana velany am'izao fotoana zao mbola miady an'izany tahaka ny président Tabera Randriamanantsoa ka raha ohatra ka fotodrafitrasa zany tsaraina na vita daholo ndreto ary tsy niongana fa zao mety anyle lafiny intérêt économique ny tena problème ho an'ny mpanongana raha ifaroa de zao lay resahako eto Mandrakariva ary resahantsika rina ny am'le hoe efa émergent Madagasikara ary efa manana décollage tsara be rehefa mivoaka daholo ny antotanisa samihafa dia manelingelina am'izay mety manana an'le rafitra le fotom-pisainana eo colonialisme zany resahantsika zany ahoana ny eritreretanao hoe
2002 crise tsy fakahitana teto Madagasikara. 2003 Madagasikara nanana réserve na devise 200 millions de dollars atao amin'ny banque centrale. 2009 naonga ny président Marc Ravalomanana entre 800 à 1 million de dollars ny réserve na devise atao amin'ny banque centrale. Nanana ambombava tsara tare ny orinasa Jirama. De namatam-bonina ny tetezamita. Nefa fahampitehana botao. Namatam-bonina na fiara nampiasainy tetezamita hoe fiara zaika nampiasaina tamin'le fivoriana. Ka ho avy any amin'iny mihitsy zay ny izy namatam-bonina. Ho avy any amin'iny manana croissance économique manja be, manana taux d'inflation tena azo gerena tsara. Ny olona no fofora de sasany no Daso aloha jerevako raha misy vola ato anatin'ity. Ito fa mahita 5,000 ariary. Raha ity 5,000 ariary ity tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana. Satria zany zao raisitsika anatin'le fitovitovy amin'ny 1 euro iny zao atikely. Raisitsika zany na anatin'le référence. Référence atsika 2008 rino. 2009 efa préparation na coup d'état. Ty 5,000 ariary ty tompoko. Inona ny azon'iny tamin'izany? Daso aloha tantara mihitsy. Tantara ao mihitsy. Afaka mividy vary ty 1 kilao. Ohatriny na vary 1 kilao tamin'izany fotoana zany. Raisitsika 300 ariary ny kapoka. Zany 300 mihitsy ny kapoka misy sary any. Misy sary teny Nosbe any. 10 ariary zany mahery ariary 100 na 50 ny kilao vary. De iny le nampingapingany ramose hoe ataotsika 500 ariary ny kilao amin'ny vary. Ity voly ty de mbola nahazo menaka litatra ray. Litatra ray. Litatra ray. Tsy menaka mandry io. Tsisy an'izany ake tamin'izany zany io. Tsisy menaka mandry, tsisy menaka madio. Fa menaka kasite mifantatsika. Ary na menaka tsotra ary tao anatin'le barika de menaka mbola tsara foana be agafine. Nahazo vary 1 kilao, nahazo menaka 1 kilao, non 1 litatra. Mbola tsy tapitra. Amin'le resaka fizika an'le 1 kilao egal na 1 litra. Mbola tsy tapitra. Mbola mahazo ovy ty 1 kilao. Oviana aloha zany. Ka tsika ingeo maka référence 2008 foana. 2008. Mahazo ovy 1 kilao ty tompoko. 500 ny ovy 1 kilao. Misy 300. Mahazo karoty 1 kilao ty 50 ny karoty 1 kilao. Mbola tsy tapitra. Mbola tsy tapitra vola. Mahazo menaka ty 1 kilao. De ahoana ny desera? 700 menaka 1 kilao. De mbola mahazo akondro. Ny akondro ataoko an'izay misy lizy. Akondro 700 ariary ny kilao. De mbola mahazo ty voly ty. Raso efa niotra ve? Mbola tsy niotra. Tsy niotra. Mbola misy frais mody. Mbola mahazo vandro. Raika apoka tsara, mahafinaritra be. 500 eo ny kapoka na 700. Qualité daholo zany fa tsisy. Fa zao am'izao fotoana zao ty voly ty. Vary 1 kilao. 503 ariary ny kilao, 17 500. Ny ambon'izay 503 ariary. Tsy mahazo hena tsasany antsony ny ambony io. De tsy fantatsika hoe inona ny vidiana. De hividy anana antsika, de hividy ovy tsika. Ny ovy eo amin'ny 2,000 ariary eo. Sira sy frais zany ambony iny de tapitra. De ny frais mbola manahirana amin'ity satria 100 ny frais. Le retour. Zay le anton'le hoe tadiavina an'le mpitondra mahay satria tsy mifindra taxi be. Tsy mifindra taxi be. De lany tsisy raisiny ty. Inona tiantsika resahana amin'izany? De hozy ny sasany mpanatsatsy hoe za tsy mbola nahita fiainana nidina zany fa niakatra foana. Eoy! Fa zay ny adidy mitondra fanjakana ho anao lay mpanohana botolo de mba eno ny hevitray. Fa rehefa fanjakana tompoko de mijery zay mahasoa ny vaoka. Inona ny ataony? Satria zay ny lalàna ny tolotra sy ny tinady, zay ny mondialisation, zay ny globalisation, zay ny libéralisation. De ny dikan'izay zany misy fiakarany sy fidinany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny zavatra rehetra. Ka zao ny atao mpitondra fanjakana de zao manatsara ny tontolo ara-ekônomika amin'ny firenena zay tantanina. De manamaivana ny fahasahiranany vahoaka amin'ny alalan'ny asa aloha, amin'ny alalan'ny endriky ny fampianarana, amin'ny alalan'ny herinaratra, amin'ny alalan'ny fahasalamana sy ny sisa sy ny sisa.
ka rehefa lavorary zany rehetrarehetra zany miasa ny vahoaka miaina tsara ny tontolo ara-toekarena afaka mampiakatra karama ny mpitondra fanjakana rina de misy lanjan'le vola entiko mandehandeha zay le olana am'izao fotoana zao tsisy lanjany tsony mamaky 4 alina ariary poto zay aiza to lany raim mipangataka mideba tsy mety mandray tsony tsy mety ary zato ara tsy raisiny mipangataka jereo am'zany ary zato ara tsy raisiny mba mangataka 400 tompoko fa tonga minany de izy mihitsy mamendra hoe mba tsy mahazo mofoka azy zay mivaliny tsy mahazo mofoka azy de mbola ampiny ara ataovy 500 fa tonga de mahazo kafe sy mofo efa misy kory koa zany ny mpangataka eto Antananarivo zany a hafa mihitsy ka zay le adidin'le mpitondra fanjakana zay ka rehefa tsy mahatsapan'zay ianao vahoaka io hoe tsisy idiranay am'izay politika any raha mpanao politika zany tsy mampiditra sakafo ao amiko very ianao mandaitra aminao le endriky ny be manaiky avy aty ambadika sy le endriky ny fandrabirabiana ara-politika atao aminao fa tena misy dikany amin'ny volany ao anao ao an-tranonao sy ny paosinao sy ny portefeuille anao ny politika rehefa mamela malalaka ianao am'izany fotom-pisaina gorakory zany de nidikan'izay mamela malalaka amin'ny mpitondra fanjakana ianao handroba ny fanananao ary hampahantra ny tenanao ka ivakilo any le politika ohatran'izao iainantsika zao ny safidy anareo tsisy idiranay aloha satria zay tsy nifidy an'ity olona ity fa miara-mijaly am'izay nifidy azy fotsiny problème atsika riny tsika nge miara-mijaly e satria diso safidy akoatry ny doublan le olona mifidy azy de io izy hitatsika io de lasa misy victime raha ny olona mifidy azy any no mijaly de afo zay fa ty lasa le rehetrarehetra no mijaly satria tsisy vidiny tsony le vola ampiasaitsika raha mihoatra ny teo aloha raha ohatra zany le mpitondra fanjakana ka naintsinjo 1 million d'ariary ny smiga sme salaire minimum d'embauche te afatsika le mpitondra fanjakana zao ary izy zay le taratasy mandehandeha ihany ny GFP ny GEM sy ny sisa amin'ny syndicaliste sy ny rehetrarehetra hoe tamenanga am'rehatra tsy azo namboarina le 250 000 ariary na le elanelan'le vola tokony mipeny fanjakana raha tsy hitany ipena azy ka sahirana koa privé ka de inona ny vitany 250 000 ariary hofatrano am'izao fotoana zao tena nalahelo raha nyresahana namana ray 300 000 faniry ny hofatranoko franc fa tena tsy maintsy nitady an'le raha namana ako nandeha tany am'le toerana fa tsy te hitanisa zavatra betsaka hoe manahoany zany hofatrano na 300 000 francs zany izay fa endrikletrano manzizy mibobongolo tonga de metaky ianao avy atrany de hoe ahoana ny fomba hipetrahanao azao zao ny zava-misy ho hitanao de hoe zara raha misy isitriana avy 750 000 francs na salaire anasioranao 300 000 francs hofatrano 450 000 francs ahoana ny ainan'le olona zany ao anatina ray volana zay nefa nandraiky le mpitondra fanjakana hoe atsarao ny fiainan'le olona tady avo asy izy ampitombo ny asa aleo isokatra daholo ny fandrarana rehetrarehetra président Marc Ravalomanina enjehanareo fa nga président Marc Ravalomanina naresaka revina lavany nangarina ny letsian'olona nga président Marc Ravalomanana na nanangarina ny jirofin'olona raha nanao Macron Marc Ravalomanana de zao régulateur iny misy régulation ny tadiavina zany malagasy grossiste vo nisy fijoroana vavolombelona nataona tovavy avy any ambanja misy nafinaritra nitondra vola kely ozy izy fa zao afaka mahavidy sardine mahavidy dobera mahavidy zavatra be da be nivoaka tao an'lay Macron tany varatra fa am'izao tsy mahavidy an'izany ivalitra ambony Macron ianao sahirana ivalitra ambany Macron ianao mahatsiary teny faty antoka eo zany ianao zay le fisiny le Macron nanerana an'le falitra nanamaivana ny rehetra na afahana nahita mba grande surface malagasy zany koa mbola miteraka fifaninana zany taty ohatriny iny fotsiny raisiko ka zay le mpitondra fanjakana zay raha fotodrafitrasa ho any nanonganina fitondram-panjakana rehetra tsisy fitondra-fanjakana niongana teo ka raha miteny izy hoe satria izy ny grand prix ana baptiseur de izy non c'est faux nde hitanisa ohatra ary vakiko any tableau tak zao le izy ndao mba tenentsika le izy e tovy ngezangeza faly
santionany fotsiny foloany risahantsika tsika tsy resaka zavatra be de mifonositsika atao anatin'ity daholo ny construction rehetrarehetra sy ny fanapahan-kevitra aratokarena raisiny filoha marikaravalomana de zao le izy voalohany lalana vita goudron 9200 kilomètre de anisa misokadina am'zany pont fahatita ambositra pont ivoloana tamatavy le nampijaly zany tamin'ny pont flottant tapiny orombe fianara-tsy manakara farafangany vaingan-drano an'izay ry voparara samba vantala bypass tana route hydrocarbure tana mare masay boulevard de l'Europe tana efa atao anatin'ny programme ny lalana iosy betroka ambovobe sy lalana fort dauphin vaingan-drano saingizy niongana tamin'ny 2009 iny de raha matsiaro avetrantsika bypass de misy ale boulevard de l'Europe boulevard de Tokyo tsy azony sasany novana tsena nosy be tsena ny mahajanga tsena nosy be neka feno any anareo mahajanga e tonga tao am'le tsena mahajanga misy tsika tao mahabiby rina nahita ny zava-misy tao mbola ao manja be le tsena de toy izatsika ihany centre sitrano goavana CCI vato no manana andraisana fiviriny iraisam-pirenena io ary amatona nany manana an'io niaraka tamina fiarako di raitra marobe endriky ny protocole nanaovana 5 étoile mihitsy satria ny filohan'ny repoblika hiatrika fiviriny iraisam-pirenena eto Madagasikara de manana statut manokana dikan'izay endriky ny hôtely andraisana azy tsy maintsy mifanaraka am'izay statut an'izay na sécurité an'ireo olonireo aza etoary ianao CGSOI tsy vitanao zao ianao vao mipingapinganao jeux des îles androany omaly 3 mai nandray fanapahan-kevitra ho atao ihany le jeux des îles eto Madagasikara aty mois d'août sy mois de septembre 3 septembre vita le jeux des îles efa misavoritaka ny any ivelany any am'le firenena fito enina zany akoatra Madagasikara ny COJI mbola tsita comité d'organisation tamin'ny fotoanandro ny tsaroandrina tsara sorina lehibe ny zava-bitany raha aman-dreny mpiasona misy olona Jonarvelo nandray jeux de la francophonie Andriamatoa Deratsiraka nanao jeux des îles Andriamatoa Deratsiraka nanomana fiviriny iraisam-pirenena goavambe président Marc Ravalomanana goavana ane zany e gahery rajonary mampianina na vita tery neny sadek de aveo izy lasa nitatana an'le sadek iny sakomeza ray am'izay mety misy afaka manitsikely anga amitsika eto ianao tsy mahavita ninninna de laza ianao fa grand prix de toy izatsika le izy faly le soratra teo mbola be dehibe vaketsika ka teo amin'ny faharoatsika centre sitrano goavana CCI vato tsy nanamotana io le anosy be nyresahako de misy namotana ihany ko sy minasy vera ny fianaratsoa de mbola misy virgule fa maro be samy hafa lesa foto-drafitra hafa ohatra foto-drafitra safa bord de la mer amin'ny mahajanga de misy sasa moa zany makasary eo de raha mba fahatany fa izany nanao an'iny iny misy banque centrale zao io akaiky eo izany nanao amin'ny banque centrale mahajanga raha mba fantatrao mantsy ry malala izany nanao an'zany ejemo zany io le bazary mahabiby teneniko tsena nosy be tsena sabotsy atsira be tsena najabotsy zay mantsany zany tsena sabotsy zany nge zany e zany tsika tsy miresaka CSB sy ny EPP sy ny sisa satria reny asa andavanandro reny braboktany sy ny sisa zay le teneniko hoe reny zavatra ozy ny président Marc Ravalomanana tsy malina akory ny hitokana andre satria zavatra normal zany serana tsambony eoala fort dauphin mba azosika ny intérêt économique tamin'ny isiny zany serana tsambony eoala zany ary fahaizana miketrika satria tsika hanao fifanarahana amin'ny QMM Rio Tinto izy tatiorina grande mine zany de natao ny serana tsambony eoala aza tena anina aloha faly fa misy serana tsambo marobe ihany koa no atsaraina ny tany atala ny tany amorondava ny lalina rehetrarehetra mahabo morondava nandehananay mbola manja be président nanao an'izany de toy izatsika indray le izy ny fametrahana ny Bianco tam'izany fotoanandrano de CNLSS ngamby izay comité national lutte inona contre la corruption CNLCC madame Mabako Lalora Manandray be ministre ny fitsarana tam'izany de aveo nisy chaîne pénale de niarasa tamin'ny norvégienne de mitondray tsika de nandeha indray raha miresaka fampandrosoana tontolo ambanivohitra tompoko de eo zao ny président kapokako zany de aza mifanina anazy aloha zany aza miresaka ho tatsah eo mason'ny tatsah zay indrindra
aza manontany formula vilany sy ny vary bilany amin'ny vary bilany sy ny tompony vilany any ambatolampy ohatran'izay le ohatra akaiko aminareo satria zao manko ny sasany vao matsiary tatsa fa akaiky fifidianana de io ile izy voalohany fametrahana an'le centre de service agricole isaky ny district raha vamaina fotsiny iny zao riny financement niaraka tamin'ny union européenne de mbola misy an'le banque de semence fampiofanina tsy resantsika ntsony a ny vitrine tsy resantsika ntsony a fametrahana ny fonds régionaux de développement agricole ty lengeza be FRDA tam'izany fotoana androzany mba afaka mindram-bola ny tatsa union européenne ny financé union européenne ny financé an'izany de jejejo ny tatsa malagasy satria efa mba hay mameno an'le fisy tsy ampifilafilainyolona nandeha tany amin'ny banky fa mba mameno izy ay ahoana ny fomba ahafahako mindram-bola ahoana ny ahafahako mampiasa nyty voly ty de mba miatrika izy fiofanana tatsa tsy mahay mamaky teny sy manora fa nampianarina izy resaka alphabétisation de mahay mameno antota taratasy de tsy matahotra miditra birao satria sady misy teknisianina manantona azy manantona birao izy fizatsika le izy fametrahana ny projet aropa financement fida ty samina tsiaro an'ity daholo ny rehetrarehetra fametrahana ny programme prospérer nzay le prospérer financement fida ko ty fida zany eny anga teo anivon'ny banque mondiale zany mbola ty zanalizy faly a fametrahana ny financement banque mondiale mbola fida ihany io fa fametrahana ny MCI ty zany le Millennium Challenge Compte de ty le niovale Millennium Challenge Corporation laya an'ny américaine le vola be mihitsy no nahafahan'ny américaine na matsy a Madagascar sy ireo firenena zay niaraka tany Clinton tam'izany satria programme Clinton io de nandeha niaraka tamin'io ny agoa de aveo Bush niakatra teo ndray zay le izy de ndao le izy rafaly toy izantsika ihany ohatran'izany ny zavatra nataon'ny olona mba hanasoavana an'le malagasy satria miainga amin'ny tatsa maro anisa le izy tsika tsy miresaka ntsony famezana kubota famezana tracteur famezana ino ty masom-bolo voafantina fampianarana formation amin'ny hybride ny vary atao en ligne na sinsisa fa tsy le tonga de ketsabe andro bebe raketaka siry bebe raha zanamanga taloha fa mba asina tady le izy de mba nampianarina le izy de hoe raha ity ny tany anananao ketsa firy vavy ty nianatra mihitsy de firy taonina ny azonao am'ty tany ray hektara ty de efa mba jejejo raha sy tanina ndray loka tam'izany nanohatran'izay hoe ditonina l'hektara tsy olo mavomoaka izy tam'izany fa ingénieur mpamboly polyvalent zany angeny atao hoe fitondram-panjakana fa tsy fitondram-panjakana papanofinofy mpanao makety fitondram-panjakana papandika hoitry ambony vity de manao balibaly le tsero de mamonomono omby de mizarazara moto ianao de mizarazara bisikileta ianao de ianao mihevitra azy familay be de mandokondoko tranympanjakana am'izay lokon'le revinao to toy izantsika le izy fa mandeha fotoana misy fezateny tsara eo am'le G io ireo sy ireo marotsy vota toy izantsika fa fitsinjaram-pahefana fanofanana re chef fokontany sy ireo mera rehetra manerina Madagasikara de zao le mafinaritra fa nandeha kongeny tsenandro zalahy teria be ririka satria mividy paleton chef fokontany complet sy cravaty de nisy mibizina cravaty misy de vaona fampanjakany avy satria tena mba hoe hiakadapa ny chef fokontany ampianarana am'le hoe ity le lalàna misy décret 2007 tam'izay hoe reto ny rôle sy ny attribution nareo reto ny fonctionnement ampianarina fifandraisana leadership ny député Todsoa anisan'ny mpampianatra sy mpanofana mboaikely tam'izany fa tena tompony koko na mpanofana chef fokontany na mpanofana be ny tanàna ny chef de région tompoko rehefa nitendrena de inona nampanaovina azy nalefa niofana zany mihitsy tany ampitan-dranomasina ohatran'izany koa ny ministra ka mahay mamaky loi de finance sy mahay manoratra tsara ny endriky ny loi de finance le zéro budgetine misy dikany fa tsy hoe zéro budgetine hoe tiany an'la tiany ana fa mpizarain'ny azesy ny rehetrarehetra ao anaty birao de mody mamoriporona marché zany ange le natao tam'izany de inona ny fanaraka tam'ty rina resaka fitsinjaram-pahefany ty
alefa sy lisy faly misy zavatra kely tsy ampy manko aminatin'lay hoe nanomboka niady any kolokolotsika de inona ny zavatra ngeza be ny ganeny rehetra na tsaraina ny karaman'ny administrateur civil ny karaman'ny magistrat ny karaman'ny police ny karaman'ny pénitentiaire tam'izany ange le mba jejojejo daholo na ny polisy na ny rehetrarehetra mandray an'le karama 7 chiffre satria rehefa no atsaraina n'le karama ary nanana possibilité amin'izany tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny fanjakana afaka nampiakatra karama tsara mihitsiny satria tsara tatana tsara tatana de zao mba lavitro ny kolokolo miemotra tsisy ho azy ny manotra kolokolo tsisy mangataka gote amin'ny lalana tsy le gote amin'ny facebook ny resako tsisy mangataka régime nefa zao aizany tsisy mangataka kafe eny an-dalana satria mba ampy le karama arakaraky ny sokajy ny kategoria sy ny andraikin'le olona sy ny toerana misy azy nametrahana an'izany 2006 zany fandrotana karama zany klasy topovavy toizantsika le izy mba tsy ouvert tadidy manko zany fa tsy resaka hoe ndao fa nyzerena 10% kely ndao fa nyzerena 8% zerena 13% tsy ohatran'izany le izy de toizantsika ndray ty ndao ary io efa nresantsika fampiofanana ny maire sy ny chef fokontany fametrahana CSP isaky ny commune reny moa zany zavatra efa inona moa zany efa fiainana zany fizarana kit scolaire tamin'ny andro filomarika Ravalomanina nampiarana an'ity hoe mena kit scolaire amin'ny mpianatra de anenina Madagasikara mena ronono ka tsy ny masera ihany no mizara vovo-dronono isaky ny alarobia zay mihitsy fa mba ny fanjakana de nisy cantine scolaire de nisy famatsim-bola azo tam'izany cantine scolaire zany sady tsy mandoa volany any ampianarana tenao mba faly ry any amina kilometatra lavitra be iny mandeha anao antoliary any avaratry ny nosy izy mahita zaza malagasy jejojejo miaraka am'le table carreau maintso de miaraka an'le kitapo mitovy ary complet ny fitaovana ary complet tsy stylo amintsony fa stylo de mpampianatra na azo fiofanana ary tsy mangataka lakresy tsy mangataka kitay any am'ray aman-dreniny mpianatra fa misy lakre misy an'lay fitaovam-pianarana fitsipika be sy le kera be sy ny sisa ampiasaina am'izany manana blouse vatsiny ny fitondram-panjakana toy izy le izy faly ampianaritsika manko reto sa averintsika am'reto ny zavatra tokony fantatry zareo de ty am'izay fampanananasa akoatry ny frondiko magro dia ny jaune France zay nyroborobry satria niditra tao anatin'lay agoatsika de ny antsotsika investisseur marobe ampiasa ny volana eto Madagasikara de nanomboka ny sokatra tany amin'ny Ambatovy tany amin'ny QMM fa nametraka tsika am'le code minier nametraka zavatra maro tsika an'le loi sur la grande mine de toizantsika lisy faly nahazona amaraparantsika nahazona an'le taux de croissance 7% Madagasikara ary ny taux de pauvreté efa nanomboka ny anjera tany amin'ny 50 isanjato goavany zany rina efa tena hoe any Chine nge any Japon nge efa resy ny fantrany de efa ny anjera le taux de pauvreté raha ohatra zany zay 7 taona zay ny resantsika efatra amin'ny bible daholo zany tsika rehetra efa patron kely daholo tsika satria le vola miodina mahay miketrika le mpitondra fanjakana tsy manao an'le ny resahana satria zay le diabolisation hoe monopolise ny le izy fa miodina le izy misy mpandraraha malagasy be da be manam-bola ary mahay mampiasa vola indrindrandrindra manao fampiasam-bola makany any tatsaha de tonga ty am'le sarababe bahoaka le vola de tsy nahita malagasy mitsitokitoky ianao manao rami manao beloty manao ludo course vitsika mijorojoro eraky ny lalana eny am'sisy tambo fa miasa amin'ny malagasy na manao baolina amin'ny voasary makirana tsisy an'izany sy hoe manao taxi bicyclette na taxi moto tsisy an'izany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana ny taxi moto tompoko de any ambanivohitra lavitra be mety tsy tena tsy tonga ny tomobilina fa zany ary mbola adevitra be tam'izany fa inona ny nampiasaina tam'izany Land Rover mbola nandeha am'izany tsika ny traversé nandeha an'izany lalana ho an'ny sonerany vongo mananara zany
fa nampanaitany ana fa tsy maintsy vita io zy miflomarika raha valomanana de iteny ianao fa baptiseur ianao mimpanangana nefa esanty eo an-javadravatra kely tononana ianao de mody ametranao posperery de asianao makety de moyen iny ana amoahanao volam-panjakana de rehefa aveo lalaovinao amin'ny communication sy mitaditady zavatra any ambadika any ianao de avoay fa zany champion zany nahazo trophée aleo aloha mba zavatra marina tsara ny resahana sy mitombona sy mipetraka amin'ny tany fa raha ohatra n'izao no lazainareo baptiseur nareo nefa mivahoaka anao vao eo tsika mahita sary boakely lenina ambe folo taona rina tsindromy mibandy saika tany amin'ny tendana eto ny antso mivoaka eto zany ny insécurité eto an-tanàna vao etsika mahita sary any tomasina boakely mamony tena sa vehivavy iny mialatsiny amin'ny ray aman-dreniny misotro asidra dépression zany eo zao rina ny teny ngafatatray zany roro zany engatsika nalalan'zany na drogue douce io na drogue dure tsisy nininona fatatsika ny fatatsika tsotra ihany molgasy roro entraîneur fatatsika hoe roro mpanazana ay misy eny mba cannabis maro anazy zany tam'zany mba hoe misy an'zany hono fa rarany ahenonao misy héroïne tafavoaka tary fa ty trak boay kely zaza kely efa taona tonga de simba ny tanana adiditsika ray aman-dreny miaro ny zanatsika am'izao fotoan'izao fa ny lalany etsy fa ny lalany eroa alatra maso kidinapinina zaza variva kidinapinina olotsotra alatra fitaovam-pananahana alatra taolapata matanjaka be am'izao fotoan'izao palahelo very moa ny taolandro bebe tsy teny izy aliza aloha fa mampalahelo le zava misy tsy tena tsy neverina mihitsy hoe hovoavaky ny zalahy le fasana fa vaky zany zava ianina n'izao fotoan'izao famonona vazaha jombilo mamono vazaha any varatra satria potika le toe-tsaina miantso torista ianao tonga ny torista mpizahatany tsy samipetraka ady ny fireto reto ny zone rozy anytanina rivo ta vo entaka le banda lasa nangataka teny anosy le vazaha farany tsy sy ainana tsony ny lafiny corruption eto tenao ve de faly ianao de aza baptiseur zany nanangana zany zao nefa zany le situation catastrophique an'le firenenao le fahampitehan'le vahoaka sy ny fahantrano mponina ao anatin'le firenenao de tsy menatra ve ianao indrindra mipanohana de isahilahatra amin'ny filomarika ravalomanana ny atsika ny tsotra kely fotsiny riny e bypass nosy be hatrany amin'ny lalam-bavao mivoaka any amin'iny akazo mangasiny sisa fandehanany rina mody iny de aiza koa metsika gadohany kely raha ohatra ka mbola mitady an'izay maka mahajanga tsena rehetrarehetra tsara tare be io mbola lovaina hatramin'izao fotoan'izao tapon'ny orombeko tapon'ny orombe voparara sambavantalahy tapon'ny orombeny eny taloha ny safaria iny tsy fakahitana ny lalana ko ay zarako ndraindray matahotra io dalo reny fa tsy hitanao tsony hoe ty ve mivoaka izy ty fa samy mamorona lalana betsaka le izy raha ohatra ka tantaraina fa zay le fahampitehana vokatra ilay fitiavatena vokatra ilay fankalana de neverina zany fa havita be reto olona reto kinanjo misy fomba fiteny zay vadika ny globo mipaola sajoky zany ny zava-misy e ona tsara izy teo vadika ny globo mipaola sajoky ambony ambaniny ambony ambaniny dikan'izay de mbola mieritreritra ianao fa hoe mambahoaka ianao tiany olona ianao mahavita zavatra ianao de nefa rany manitsaka fahefana amin'ny lalam-panorenana zay izy ny nanoratra azy 2010 ary le nanoratra azy lasa filohan'ilay androm-panjakana am'izao fotoan'izao momba ny lalam-panorenana tsy mahateny akory manoloana n'le fantsahan-dalàna ny président zafy zavatra rainga iny na ny enjehana azy conseil des ministres sy resaka promulgation ity gouverneur neutralité politique de l'administration nisan'ny resantsika daholo zany rehetrarehetra zany petsaka raha ohatra ka ho tanysaitsika so tsongolohantsika le izy ao anatiny eo fa zao moa zany rina anretolo reto ny fahefana de ataony am'izay fanaovana azy le izy de mieritreritra izy fa malagasy rehetra
de efa manaiky ary any am-posiny am'izao fotoana zao zay le tenentsika hoe révolution électorale fanavotam-pireneny ty fifidianany ty tsy mahazo manao ereritsika ozy raha-pekitsana raha votsika ty velomalava ny ambon'ny repoblika rehetrarehetra sy ny fiainanao ry malagasy fa zao nanjirama tsy mitolona enakanjany 13 mai tsony tsika fa mitolona ao anaty Facebook satria manjaka loatra ny tahotra ka cybercriminalité arrestation arbitraire détention arbitraire tsy nahazo autorisation tsy informé zay sinsisa réunion publique voix publique firomoporonina daholo zay fatin-dalàna rehetrarehetra zao mba hahafahana milalao an'le izy de foazina ny coordonnance 62 foazina ny lalàna tamin'ny 91 mba hahafahana mameanao tsy hetsika de mitolona ao amin'ny Facebook sisa le vaoka tsy rariny kosa zao mba ahoana kosa zao pipikandrainy guirlande fa amfiritiry jirama ao sisa le malagasy no memenina fa raha ny tokony ho izy efa ampy tokony hijorono ny malagasy ny fanapotena sy ny fanindrina azy am'izao fotoana zao de mandehandeha re olona telo polisa eo anivony jirama tale voaroroy tamin'ny prime exceptionnel tafatsiropaka ny tale général zay izy afa ny fitondram-panjakana ihany na nyendry azy fa tsy olo-kafa akoriny de isamizy ihany fanambomboatra amin'ny nomination maro samihafa de manao contrat-na facture jusqu'atrany amin'ny 2040 de tsy fatatsika tsony ny resaka facture mivoaka hoe io ve le voasoratra ao anatin'le contrat le avenant samihafa resahatsika de iresaka zavatra am'zany fa eo ampelantanako ny antotantaratasy fa aloha iandro fotoana aloha jiramany ty tsika resana rena arabe mananjara eny ary ambava momana ampo mieritreritra fa lavalava zay no resahana izay fa dia anjaratsika no misaina tsara ny zava-misy tsy hoetiketi-po fa tena hoe misaina tapitra ny fantarantsika tamin'ny tindray mitoraka ity miara-manonja teto amin'ny MPS ny radio mada saorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy tain'Andriamanitra veloma tompoko